tambatra tena ira aroasy mitarika ny leila mahery itolinanarana fanadiany sy lalatery mitsangana ny lela mahery sa timbitsoro sa ovreny indrony adika mandoso Natesa seno tukisa marutsikaku Ingetuni parupunau tapi ueri ya matukiti uireni arubani biaranan anatuni adimafi tikina umanese sikurakibi nadiangafi umitsangana ilela maheri sa timbituru sa ubeni Induni adika manusu Madresa sinu tukisa darujikaku Visitano simetila Iturupa sapanila Kunukia panolila Detina tanidasu Ikamakuku Ikapetenila Minsan anarindela Maheri Sa himbijuru sa ubeni Induni adika pandusu Adresa sinu tukisa manusiaku Minsan anarindela maheri Sa himbijuru sa ubeni Induni adika pandusu Adresa sinu tukisa manusiaku Saotra ny tompo isika riavana tonga eto amin'ity toerana ity. Nefa hoy ny soratra masina hoe rehefa mivory ny zanak'Andriamanitra dia eo kosa tany. Ka hivavaka isika androaka an'izany asany maizina izany, vavaka isika. Jesosy misaotra anao zay ny amin'izao ora sy fotoana izao, tonga eto amin'ity tempolinao masina ity, iona aminao, iseho eto anatrehanao amin'ity andro anio ity. Nefa ianao dia niteny fa rehefa mivory ny zanak'Andriamanitra dia eo kosa tany. Ianao nefa nanome fahefana anay hoe izao famantarana izao no anaraka an'izay mino, amoaka demonia amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, handray menarany izy, ary na dia misotro zava-mahafaty izay izy, dia tsy hampaninina azy zany. Ametra tanana ny marary izy dia ho sitrana ireny. Ko hery sy fahefana avy amin'ny Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona avy any Nazareta, tompony hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ antany. Mafana mandidy sy mandroaka ny asany devil satana rehetra, tsy manana anjara, tsy manana toerana amin'izao fotoana izao. Miala amin'ny vahoaka n'Andriamanitra tsirairay, dia vady tela rehetra, tsy manana anjara, tsy manana toerana. Miala amin'ny fiangonana, miala amin'ny vahoaka n'Andriamanitra iray manontolo, tsy hanan-keritra hanam-pahefana ny amin'izao fotoana izao. Atsipy any efa rivorehatrafo tsy mahazo miberiberina intsony. Saotra Jesosy. Le vonona amin'ny afomasin'i Jehovah tsy hanan-keritra hanam-pahefana ny asany maizina sy ny asany devil rehetra.
misaotra Jesosy manatsefeno an'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny fanahinao masina mba hita ny voninahitsy ao ireto mpanomponao izay tonga eto ankehitriny. Ny anaranao Jesosy ny anaovako izany vavaka izany. Amen. Satria manatsika antsika eto Jesosy ry havana ka andeha hanome voninahitsy azy isika. Voninahitsy aneo an'Andriamanitra irery ihany. Aleloia! Masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, ho ampitomboana mandrakariva ho aminao aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy ny fitiavany Jesosy Kristy tompo miaraka amin'ny fampiraisana amin'ny fanahy masina. Andro lehibe androany ho fahatsiarovany sampana lehilahy kristianina mpanjana tany Nanandrano Aiselkaty ny fanateram-bokatra amin'ity anio ity. Toy izantsika ny fanomezam-boninahitsy an'Andriamanitra amin'ny famakinany Salamo 5:100. Salamo 5:100 ny andininy voalohany hatsy amin'ny andininy 7. Ary rehefa vita izany dia ataontsika ny hira 910 ao anatin'ny firana protestanta, andininy voalohany sy ny faharoa. Salamo 5:100 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 7 ary ny firana 910 andininy voalohany sy ny faharoa. Aviry vazatany io sy ny mponina ao an-danitro miraisa feo ka mihira fa ny fanavotan-dehibe. Aviry fiangonanao mba sanjato reny feo idera ny mpanavitra. Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny salamo. Miderahany Jehova, miantso ny anarany, atao fantatsa any amin'ny firenena ny asany, mirao azy, mankalaza azy, saintsainy ny fahagagana rehetra ataony, atao voreharehanareo ny anarany masina, akoka ifalo ny fony izay mitady an'i Jehova, mitadiavany Jehova sy ny heriny, ka tsao mandrakariva ny tavany, tsarovo ny asa mahagaga nataony, dia ny fahagagana sy ny fitsarany ny vavany. Ry taranak'i Abrahama mpanompony, dia ianareo olom-boafidy ny taranak'i Jakoba. Jehova, izy no andriamanitsika, manerana ny tany rehetra ny fitsarany. Amen. Aviry vazatany eo sy ny mponina ao an-danitro. Aviry vazatany eo sy mponina an-danitro, miraisa feo ka mihira ny fanavotan-dehibe. Zay amonjena marobe, dia fikareka midera. Zay amonjena marobe, dia fikareka midera. Voninahitsy aneo anao ry Andriamanitra ray zanaka ary ny fanahy masina. Deranao zahay, misaotra anao, mankalaza sy manome voninahitsy anao amin'ity andro alahady maraina ity. Notahinao zay, narovanao zay, ary namakivaky an'iny alina mangina iny zay, nomenao an'izao tombon'androm-pahavelomana izao, tahaka ny olombelona tsy manatsiny, miseho eto anatsehanao Jehova Andriamanitra. Saotra anao zay, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay tomponay, tianay, mamangy anay, miara-miasa mandrakariva aminay, nandritra ny fotoana rehetra. Tonga eto zahay, tera sy manome voninahitsy anao noho ny amin'izany fitiavana lehibe famindram-po nomenao anay tsiraray avy izay. Raha nanana olana izahay, tsy mba namelanay irery ianao.
tonga namangy anay ianao tamin'ny alalan'ny fanahy masina. Raha narary izahay, tonga ianao nanome vahaolana na nasitrana ny aretina rehetra. Ary rakivy izay satria sarotra ny fiainana, mafy ny bizahany toetra, dia tonga nampahery anay tsiraray avy ianao. Amin'ity anio ity koa reto sampana lehilahy kristianina ireto, matsiaro anao, misaotra anao fanatrehan'izay taona 420 izay, dia nitantana anay ianao, nivimbina azy ianao, ary niara-niasa taminy hatrany amin'ny tafika masina rehetra tany. Mankalanja sy manome voninahitra anao eto izy, manatitra an'izao fanateram-bokatra, miseho anatsihanao izao amin'ity anio ity. Fitiavanao izany rehetrarehetra izany Jesosy, ary reto ny fiangonana ankehitriny, miara-paly, miara-mankalanja, miaraka misaotra, eny manome voninahitra anao eto amin'ity toerana ity. Mitsangana eto izay Jesosy, manome voninahitra anao, izany faratapo ny fanomezam-boninahitra anao, manonjika ny lohanay izahay satria mpanompo, ary mbola mpanompo ny anaranay mandra-piala ety. Ka na dia tsy mahitaka ny fomba ny anjelany an-danitsara izay Jesosy, fa tsotsotra ny vitanay, raisy fa vokatry ny fonay rehetra manao hoe: masina, masina, masina Jehova tompony maro, endrika andronahy ny tany rehetra. Amen. Petraka isika ry havana. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ry havana amin'izao andro alahady maraina izao, ary miarabantsika tsiraray avy ihany koa nahatsatran'izao taona 2024 izao, taona ny fananganana ny rava. Eny ny tenin'Andriamanitra sady sika ry havana izay hoentin'ny mpanompony. Ety amin'izao fanateram-bokatry ny sampana SL4 izao, dia ny SL4 moa ry havana dia tamin'ny taona 720, 700 no nitsangana. Promotion ana katekomena anankiray izy io tany amin'ny FJKM Mandravoangy fivavahana. Dada no niteny hoe nareo promotion reto mai 1989 tsy miditra sampana any amin'ny sampana hafa intsony nareo fa manangana sampana anankiray. Zay no afa-tsy dada tamin'izay fotoana izay. Dia rehefa natao ny fitondranam-bavaka nataon'ny dada, dia natsangana ny sampana lehilahy kristianina tao Andravoangy tamin'izany ora sy fotoana izany. Iray amin'ireo promotion tamin'izany fotoana izany no filohan'ny SL4 amin'izao ora sy fotoana izao, izy mivady izay mbola mitantana ny SL4 amin'izao ora sy fotoana izao, izy no hitondra ny tenin'Andriamanitra. Miasa ao izany ray aman-dreny izany, ary izy no mamorona n'le hira enitsika isan'andro hoe fotsifotsy ny thème, ao koa le hoe eo akaikinao, Andriamatoa livaranay visoa. Mialohan'ny hitsanganana izany mpanompon'Andriamanitra izany, dia andeha hitsangantsika anao ny hira firana fanampiny fahenina. Ny teninao Jehova ray mahery izay nomenao anay, dia teny tsara sady mampahery, dia mampifaly ny fonay izany. Andiny voalohany hitsangantsika. Mama
ny voninahitra asandratra eo anao mandrakariva ry Andriamanitra ray zanaka fanamasina. Misaotra anao zay Jesosy Kristy tomponay ny amin'ity andro androany ity ndray mbola ahafahanay miaona aminao eto amin'izao toerana masina zao dia tsy hafa fa ny vavahady ny lanitra ao. Misaotra anao koa zay fa mbola afaka miaino ny teninao satria ny teninao no ainao anay, ny teninao no fanazavana ny lalanay ao anatin'izao fiainana anjakan'ny fahamaizinana izao. Andre zany teninao zany izay tsiraray avy amin'izao fotoana izao ka dia mangataka ny fanamasinao, irotsaka aminay tsiraray avy, mangataka ny fanamasinao tena hiteny ampahery anay indray indrindra zao sampana SL4 izao anatin'ny azakazaka ny antsonao sy nanirahanao azy. Dia mitenena Tompo araka ny fombanao ny anaranao Jesosy Kristy Tompo. Amen. Iaraka hipetraka isika. Ry ava-malala rehetra ao amin'ny Tompo amin'ny fofeny fifaliana no hiarabana antsika rehetra indray tratra n'izao fotoana izao ary manonona mandrakariva ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Andro bokatry ny sampana SL4 ny andro androany dia miarahaba indrindra zany sampana SL4 zany na tratra zao andro bokatra izao zay fotoana anankiray ao anatin'ny taona isehoana eo anatrehan'Andriamanitra anaterana fanatim-pisaorana, fotoana anankiray koa ifankahitantsika mpiara-mivavaka ato anatin'izao sehatra ny fiangonana FPVM tanina nandrano zao satria ny SL4 dia zanaky ny fiangonana miasa amin'ny anaran'ny fiangonana ka dia fifaliana ao anay koa ny miaona aminareo mitafatafa mifampilaza ny vaovao sy ny asan'ny Andriamanitra zay tanterahana ao anatin'izany sampana SL4 izany. Ny teny fanevanay moa dia milaza hoe raha velon'ny fanahy ianareo dia mandehana araky ny fanahy, ary zany tokoa no iainana ao anatin'izany sampana lehilahy kristianina izany. Ao anatin'izao andro-bokatra taona 2025 izao dia ny teny izay nentinay koa noraisina ho iaina sy mibaiko ny asa rehetra izay ho tanterahana ao anatin'izany sampana SL4 izany dia le teny izay efa nomena antsika FPVM rehetra ao amin'ny bokyny Isaia mpaminany zany 7:50 dia ny tenin'ny pasteur dada moa dia hoe vakio io andininy rehetrarehetra io fa ao mety misy ny sitrapon'Andriamanitra rehetra ho atsika tsiraray avy. Ary ny andininy 12 moa dia voatsoka voateny manokana atao anatin'izany efa fantatritsika loatra ka amin'izany teny zany hoe fananganana ny ravaka dia ny tenin'Andriamanitra izay fampahirezana omena ny sampana SL4 koa ho atsika tsiraray avokoa amin'izao andro-bokatra ny sampana SL4 izao dia atao avy ao ambany masitsika izany boky ny Isaia mpaminany zany 7:50 dia horaisintsika andraisantsika zay sitrapon'Andriamanitra ny amin'ity andro alahady ity zany. Sary anankiray ndeha horaisintsika raha anatin'izany hoe anangana ny rava satria ny lohateny zay nomenay zao andro-bokatra izao ny fotoana rehetra amin'ity andro-bokatra ity dia nomena ny loha hevitra hoe ndao anangana ny rava. Dia raha andray izany teny zany dia misy zavatra maromaro ilaina fantarina mba hahafahantsika tokoa mba tena mahatratra ny tanjona tiany zany tenin'Andriamanitra zany ho tratra zany. Dia sarisary endrikendrika anankiray tahaka izao ndeha iarahantsika mandinika zany tenin'Andriamanitra zany mandray ny sitrapon'Andriamanitra dia tahaka izao hoe inona moa mila fantarina hoe inona aloha le rava ho atsangana. Dia raha diniantsika Andriamanitra tamin'ny voalohany nahary ny zanak'olombelona dia nametraka fifandraisana tamin'ny Adama sy Eva zany ilay fifandraisana feno, ilay fifandraisana tapitrohatra izay naharian'Andriamanitra ny olombelona. Fa rehefa nanota ny olombelona, nifaniditra ny ota dia rava izay endrika naharian'Andriamanitra ny olombelona izay. Rava ilay fifandraisana tian'Andriamanitra apetraka amintsika olombelona. Nanomboka teo ny fahotana dia namotika ny fiainan'ny zanak'olombelona ary misy tamin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Zay zany ny endrika faharavana anankiray tena lehibe ary mbola misy hatramin'izao andro iainantsika izao izany fahotana mitondra faharavana amin'ny lafiny rehetrarehetra eo amin'ny fiainana iainantsika.
Andriamanitra dia niezaka mandrakariva nanarina zany a faharavana izany fa ny zavatra nisy a dia neny tompo hatrany zany faharavana sy karazana fahotana rehetrarehetra zany ary ny famonjena farany indrindra nataon'Andriamanitra dia rahantsika malala dia ny tenany mihitsy no midina tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy a zana ny lahatokana nomena ho fanavotana farany a ananganana indray a izany faharavana teo amin'ny zanak'olombelona izany amerenana indray a ilay fifandraisana napetraka Andriamanitra teo amin'ny Andriamanitra sy ny olombelona izay asan'ny tanany a nataony ambony indrindra dia zay le asan'i Jesosy Kristy tompo a mitondra ny fahotany izao tontolo izao. Ao anatin'izany koa nefa riavana inona le endrika nentin'i Jesosy a nentin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy a nanarenana zany faharavana izany. Nisy conférence nataonay teto tamin'ny alakamisy dia anisan'ny tena voalaza tao ary marina zany hoe raha anangana zavatra rava anankiray a dia mila esorina hatramin'ny fotony hatramin'ny fakany mihitsiny a ilay zavatra rava teo mba hafahana manangana ilay zavatra vaovao a tena atsangana zany dia zay mihitsy le asan'Andriamanitra. Dia raha mijery tenin'Andriamanitra anankiray tsika ty amin'ny bokin'ny Filipianina toko 2 dia ny 5 leva teo hoe endrika anankiray be dabe ny afaka milaza n'izany ao anatin'ny tenin'Andriamanitra fa ty teny anankiray ty ny hojerentsika hoe tahaka ny ahoana moa ny endrika nananganan'Andriamanitra ny zany faharavana izany. Vakitsika ny Filipianina toko 2 5 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aoka ho aminareo a koa izao saina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony zavatra ho fikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra fa nofoana ny tenany tamin'nakany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona ary rehefa hita fa nanatare olona izy dia nanetry tena ka nanaikatra amin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana tamin'ny azo fijaliana koa izany no nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezana azy ny anarana izay ambony no any anarana rehetra mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andolehan'ny lohalika rehetra ary na ny any an-danitra na ny ety an-tany na ny any ambanin'ny tany sy aneken'ny lela rehetra fa Jesosy Kristy ny tompo voninahitr'Andriamanitra ray. Zay endrika anankiray zay koza Jesosy a na dia nanana ny endrik'Andriamanitra ary dia nidina nanetry tena ary a tena nitondra ny ozina zay niatra tamintsika olombelona nanaikatra amin'ny fahafatesana teo ambonin'ny azo fijaliana ilay fahafatesana ny olona eo ambonin'ny azo fijaliana ho tsika dia voaozina nesoriny Jesosy hatramin'ny fakany zany a izay fahotana rehetra zay nandrava ilay endrika men'Andriamanitra tia nifandraisana amintsika zanak'olombelona dia Jesosy nandresy ny fahafatesana rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy a dia izy ilay endrika fenondray namerina ilay fifandraisana sy ilay naharian'Andriamanitra atsika olombelona tamin'ny voalohany dia izay mandray izany famonjen'i Jesosy zany a itsika olombelona zany izay mandray izany famonjen'i Jesosy zany a dia miara-mitsangana amin'ny Jesosy ihany koa dia miara-mitsangana avy ao anatin'izay faharavana izay dia manana indray a ilay endrika hifandraisana amin'Andriamanitra. Zay le karazana kisarisary kely zay ampitaina amintsika mihitsy ny hoe tokony katsaka izany tsika amin'izao androm-piainantsika izao ihany koa. Ianao ve tena efa niarana tsangana tamin'i Jesosy manana zany fifandraisana izany indray a amin'Andriamanitra dia mila tadiavintsika ka tsahantsika mihitsy izany famonjena nataon'i Jesosy zany ary eo ny idirantsika miasa ny sampana rehetra atao nataon'ny fiangonana moa ary anisan'izany ny sampana ASL4. Ny sampana dia fikambanana anankiray ivondrona ny olona nanolo tena nandray zany famonjen'i Jesosy zany ary inona fa efa manana zany fifandraisana vaovao zany indray amin'Andriamanitra fikambanan'ireo olona ireo zany ny sampana ary anisan'izany ny sampana ASL4 dia izao rehefa nandray zany famonjena zany tsika
dia tsy natao hipetrapetraka. Nandalo ny taonany sivantsika teo, rehefa voasivana ny zavatra anankiray a dia apetraka fotsiny amin'izao ve sa natao ampiasaina? Natao ampiasaina matoa no sivanina. Dia tsika koa zany a rehefa nandalo sivana, raha mahatsiaro anao hoe tafavoaka ho amin'izany sivana zany, voasivana ho amin'ny asa tsara, dia tadidio fa misy asa tian'Andriamanitra ho ataonao zany. Ny SLK koa dia nandray an'izany hoe ny aina ny taonany sivantsika no sivanin'Andriamanitra ho amin'ny asa tsara, dia vonina hiasa ho an'Andriamanitra ary nanao voady mihitsy zay tamin'ity taona vaovao ty hoe zay vonina rehetra tena noana zany antson'Andriamanitra zany a dia tena nanao voady teo anatren'Andriamanitra mihitsy hoe vonina mbola hanao ny asanao a, anangana ny ravandray amin'ity taona 520 ity. Ty tenin'Andriamanitra amin'ny Isaia ty riavana dia baiko, tsy fiangaviana fa tena baiko a. Raha mijerytsika rian'ny mandiny voalohany dia manao ny teny hoe ezao ny fiantsonao fa aza atao malemy, asandrato ny feonao tahaka ny anjo maro. Antso zany ary baiko ho antsika tsiraray avany koa zay nandray ilay famonjen'Andriamanitra anangana ny rafa, satria mbola betsaka ny faharavana amin'ny fiarahamonina na ao amin'ny tokantranontsika na amin'ny tenantsika tsiraray avy a, dia mbola betsaka ny faharavana. Dia izay le endrika anankiray teo a, raha anangana ny faharavana zany tsika dia hitaona ny olona mihitsy hiala amin'ilay fahotana, hitaona ny olona hiara-hatsangana amin'i Jesosy a, manana ilay fifandraisana vaovao ao amin'Andriamanitra. Ary zany miezaka zahany sampana SLK amin'ny reo fandaran'asa rehetra zay tanterahana ao anatin'izany hoe hitady ny olona, anangana olona be da be hiverina amin'ny fifandraisana naharian'Andriamanitra azy tamin'ny voalohany. Ary tsara amintsika tsara angamany mba hoe ahafantarantsika ihany koa hoe nanahoana zany asan'ny SLK izany a. Raha teto zay tamin'ny herintaona dia nanambara hoe tahaka izao ny zavatra asa ao atao a amin'ny taona 2024 iny. Raha fitinina vetivety a ny asa tamin'ny 2024 iny a, dia nisy ny atao hoe sortie, zany hoe mandeha alahady, zay dia miverina ny alahady ariva, mitsidika sy mampahery a reo fiangonantsika any amin'ny faritra rehetrarehetra. Dia nisy sortie teo amin'ny 4 teo zany a no tanteraka. Dia misy ny atao hoe tafika masina kely a, zany hoe mandeha sabotsy zay dia miverina alahady a, dia tafika masina kely anankefatra teo zany a no tanteraka. Ary misy ny tafika masina lehibe anankiray atao isan-taona maharitra 5 andro eo a, dia tafika masina lehibe anankiray a no tanteraka. Dia misy koa ny famangina fonja, dia famangina fonja anankiray zany a no tanteraka. Raha fitinina amintsika reo asa rehetrarehetra dia mahagaga riavana izao fitaran'izao fiangonana FPVM izao. Fa tamin'ny alalan'ireo sortie 4 reo a, dia nitety karazana fiangonana na vondrom-bavaka be da be izahay. Dia misy a ny azo atao hoe eto amin'ny tanàna Antananarivo any, any anelakelan-trano any a, misy FPVM mitsangana any. Misy ny teny hoe mbola vondrom-bavaka, mbola ny tranon'olona no manao zany vondrom-bavaka izany. Ohatra anankiray a eo a Tanjombato eo dia mandrotsika Andoharany fotsy a, misy tanàna hoe Malavolona izay. Dia misy vondrom-bavaka ary mahagaga ny antson'Andriamanitra tamin'ny mpanompony pasteura rehefa niresaka taminy hoe eto ianao a manangana fiangonana FPVM eto. Sarotra mitady tany a hovidiana ananganana fiangonana eto amin'ny renivohitra, kanefa dia tsy kivy a izy ireo. Ary zany nampahairezan'ny SLK tany amin'izany toerana izany a. Dia misy ihany koa ny any ambanivohitra lavitra, tena tsy apozina hoe ahoana ary nisy ny fiangonana FPVM amin'ny toerana tahaka izao. Nefa dia misy ihany izay le hoe asa mahagaga ataon'Andriamanitra amin'ny antsony any andren'ny mpanompony hoe eto ianao a manangana fiangonana eto. Ary lalina ny faharesen-davitra zany mpanompon'Andriamanitra manangana fiangonana any zany a. Fa misy a toerana sasany, misy toerana anankiray zao any hoe Mahamainty omby zany a, any amin'ny faritra Anjorobe zany, lavitra zany. Pasteura mpikambana tato amin'ny SLK ihany koa no ny rahan'Andriamanitra nanangana fiangonana tany. Dia ny fijoroana vavolombelona nataony dia hoe tena mahagaga ozy, tena tsy tanànanay ozy izy, tsy tanyrazanay, tsy ambanivohitra ny zany a zany tanàna zany. Nefa dia nirahan'i Jesosy hoe eto ianao manangana fiangonana eto. Raha itsika no eo amin'ny toeran'izany a mety sarotsarotra ihany a, fa rehefa natao ny asa tany dia tena asa mahagaga mihitsy hoe any ambanivohitra moa dia ny fanompo-tsampy ny tena be da be. Dia asa mahagaga mihitsy tena mpanompo sampy. Mpimasy a no resy lalitra satria naharary. Dia tamin'ny alalan'io mpanompon'Andriamanitra io nanangana fiangonana any a, sitrana ilay mpimasy.
dia nahagagany tao amin'ny tanàna ray manontolo zany, ary zany mampiroborobo ny fiangonana any amin'ny tanàna zay any ambany vohatra any mampiavaka ny fiangonana FPVM, zany hoe misy Jesosy miasa manasitrana izany. Ary reny toerana ireny dia tena faly rehefa misy fohy be moa ny etsondry zareo ny fiangonana eto Tanandrano, tena faly ny fiangonana any ambany vohatra any, na koa tsy any ambany vohatra fa le voalazako teo hoe eto Antananarivo ary rehefa mba misy sampana avy aty amin'ny fohy be, tena faly zay izy rehefa misy sampana avy any amin'ny fohy be mba mamangy anay, de tena mahery mihitsy, na de mbola vitsivitsy ary mpiara-mivavaka de hitanao hoe tena mahery ao rehefa misy mamangy mitsidika any amin'ireny toerana ireny. Tafika masina lehibe anankiray koa no nataonay tamin'ity taona 2024 teo dia tany amin'ny faritra Bolongolava Itasy, zany hoe nanao tour zay ty amin'ny lalana route Tsirabe iny zany mandeha, dia ao Ambohibary eo misy lalana vaovao vita goudron tsara, miditra eo de mivoaka aty Ampefy ilay lalana goudron iny, de niainga zany zay de niditra teo dia misy tanàna anankifito tany amin'izany faritra Bolongolava sy Itasy zany no tsidiany nanaovan'ny SL4 tafika masina lehibe tamin'ny taona 2024 iny. Misy tanàna anankifito misy zany tany hoe Ambohiborina, de misy ny Vinanonony Atsimo, de Faratsio, de Soavinandrina, de Ampefy, de Manazary zany efa mivoaka tia Ampefy de efa voaka indray mody aty nino ty lalana Rivony Mamo iny zany. De mahagaga koa ny asan'Andriamanitra tany amin'izany tafika masina lehibe tany. Ny zavatra tena misy moa de ny fanompo-tsampy, ny resaka famadiana ny tena niadivana tany, ary ny resaka famadiana amin'izao fotoana de tena efa miova endrika. Fa rehefa nandeha tany zay de mahita afisy tsy vitany hoe efa ifaninanan'ny olona zany zao le mamadika zay mavita be, de tsy vitany intsony le hoe miantso mpihira gasy na ohatr'izany fa le reny mpanakanto malaza ireny ndray zao ny fiantson'ny olona rehefa manao famadiana, de tena mifaninana mihitsy zany le olona any ambany vohatra any mitondra mpanakanto malaza eto Madagasikara amin'ny famadiana. De zany no notoriana tany, ary tena mahafinaritra moa ny misy manana talenta manokana ny SL4 amin'ny fanaovana tantara, de tena notoriana mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy sitrapon'Andriamanitra ny famadiana. Sarotra ny mandresy lahatra ny olona ny amin'ny famadiana, fa rehefa tena notoriana mazava ny tenin'Andriamanitra dia tena mieritreritra zareo hoe marina tokoa ve zany, ary dia mamafy moa fa Andriamanitra ny tompony asa. Raha ibanjintsika ny amin'ny taona 2025 riavana dia ndao manangana ny rava, ianareo zao no itsika rehetrarehetra zao no fitaovana am-pelatanan'Andriamanitra anangana ny rava, ary zay mino fa miara-entana aminay sampana SL4 ianareo satria araka ny tenin'ny pasteur Dada de hoe asa mafy no tanterantsika amin'ity taona 2025 ity, ary tena mafy zany anangana ny faharavana rehetrarehetra zany mila fitiavana zany. Ary zay koa no ampitana amin'ny SL4 hoe raha anangana ny ravintsika mila fitiavana, de le fitiavana toy ny fitiavan'i Jesosy, de aoka ajanona ny hoe mbola misy ny fampijerijery fifampiandaniana ao anatin'ny sampana, mbola misy ny fo maloto ao anatin'ny sampana, fa tsy ahavita anangana ny ravintsika raha mbola manana an'izany toetra izany fa ndao tena haka le toetra ny Jesosy mihitsy, de le fitiavana na dia ratsy azytsika dia zany fitiavana zany no tena fitaovana lehibe ananganantsika ny rava. De zay ny tena asa lehibe indray ho tanterahana amin'ity taona 2025 ity. Mbola andahatra amin'ny fandaram-potoana izay de apetraka amin'ny Jesosy mihitsy hoe inona indray Jesosy no asa tianao tanterahana, fa izay de mbola hanao asa lehibe mihoatra zay tamin'ny taona lasa rehetra. Dia tsika rehetra zao ny fitaovana am-pelatanan'Andriamanitra anangana ny rava. Mety tsy lasa any amin'ny toerana lavitra any tsika, fa reo ny sampana mandeha any amin'ny toerana rehetrarehetra azontsika ataony manampy an'ireo amin'izay rehetra fahasoavana men'Andriamanitra tsika. Fa ireny fanampitsika ireny dia efa solotena tsika sady
tonga any amin'ireny faritra hatrany ambanivohitra lavitra any anangana zany ny faharavana hitondra olona marobe eo amin'i Jesosy amin'ny alalan'izao fiangonana FPVM izao. Amarananay izao torotiny androany maraina izao ry havana dia misy pasteur anankiray tany amin'ny faritra nanaovana tafika masina lehibe tany amin'ny faritra atao hoe Ambohiborina izany dia niangaviana mihitsy izy hoe mba mety venao ray aman-dreny mba hijoro vavolombelona ny amin'ny asa izay nataon'Andriamanitra nataon'ny SL4 tany amin'izany faritra Ambohiborina izany dia ndeha hometsika tehaka ny pasteur Hortense izy dia ray aman-dreny mpikambana anankiray any ato anatin'ny sampana SL4 fa ny rahan'Andriamanitra ihany koa hitondra fiangonana anangana fiangonana any amin'izany atao hoe faritra Ambohiborina izany. Tena lavitra zany ry havana ary ratsy lalana zany fa dia nahagaganay ary tena nampahery zay koa dia nahery nahita ny fijoroan'io ray aman-dreny io vao nitokanana pasteur tamin'ity taona 2024 ray ity moa izy misaotranao pasteur nanaika nanetry tena hitondra zany fijoroana vavolombelona izany ho andreto mpiara-mivavaka ireto dia ometsika azy sady amaranana ny torotiny izany fijoroana vavolombelona izany. Ny voninahitra amin'izany ry havana dia ho an'Andriamanitra irery any. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tratran'izao andro lehibe izao. Miaraba manokana ny sapana lehilahy kristianina na tratran'izao fotoana lehibe fanateram-bokatra amin'ity taona 2024 ity. Araka ny voalaza amin'ny président teo moa dia tenako izany pasteur any amin'ilay hoe Ambohiborina Ambatofotsy any amin'ny district amin'ny Faratsiho no misy any tenako izany efa nandao Antananarivo tanteraka fa efa nilasa nandenakany. Zava-dehibe loatra no vitandreto sapana lehilahy kristianina ireto. Misaotra be dehibe ny amin'ny famafasana fa tena nafinaritra. Olona tsy nahita olona ohatran'izany tamin'ny fitoriana filazantsara nataony aloha teo aminay Ambohiborina Ambatofotsy. Nafinaritra. Misaotra be dehibe anareo fa hatramin'izao dia mioty vokatra tena mahafinaritra ny vokatra azo amin'izany. Nisy lehilahy anankiray izay tena tao anatin'ny hery tao anatin'ny tanjaka mpiandry pilônina zay izy fa namisavian'olona fa reto lehilahy kristianina reto ny asa taminy voany asana indray mandeha fotsiny tonga dia sitrana tanteraka. Faharoa manaraka an'izany dia efa nisy lehilahy anankiray izay tena hoe lehibe andalo raha teo an-tanàna zany. Tena faran'izay mpimano fa raha misy hoe vakitrano atsy dia izy zay, raha misy zavatra angalalarina atsy dia izy zay, dia efa nitariana ihany moa izy taloha. Dia nanao fampisehoany reto sapana lehilahy kristianina reto dia ozy izy za aloha dia FPVM mandrakizay dia nararotinay tamin'ireny zany dia natao indray fitoriana dia misaotra an'Andriamanitra lehibe fa amin'izao tsika miteniteny izao tena afaka mitoka tena niova tanteraka izany lehilahy zany tezaina isan'andro ao anatin'ny tokantrano fa sao dia miova indray dia isan'andro dia isanay vary foana dia tezainay tsara mihitsy fa sao dia miova indray. Dia misy ihany koa tamin'ireto fitoriana filazantsara ihany vehivavy anankiray izay naka fanafody izy zany dia ozy izy tamin'ireny sapan'ireny tokantaty ozy izy dia nataony akety ozy izy. Dia no nataony akety ozy izy dia misy fanafody ao an-tranonay ao. Dia zany efa ozy izy tsy sa manary anazy fa tena niandry anao mihitsy ozy izy vao tamin'ny tababolana lasa angam'izay dia nandenakany nanala ny ody rehetrarehetra tao an-tranony. Zany olona zany narary namisaviany olona fa any moa famisaviana ny tena be dehibe any araka an'le voalaza amin'ny président teo ny famisaviana dia ny finanana paraky toka zigara rongony ary ny famadihana ny tena malaza any ary raha misy ny amin'ny voalohany dia any ny faharoa. Dia raha ny fijoroana vavolombelona netin'reto mpanompon'Andriamanitra natao azonay tamin'ireto sampana kristianina reto dia tena be dehibe ary zay dia tena miteny fa tsy maintsy mamirapiratra eo Ambohiborina Ambatofotsy io satria tena hitanay mihitsy hoe tena miroborobo ny asan'Andriamanitra
na eo amin'ny fananganana fiangonana zany a na eo amin'ny fananganana ny fiainan'ny olona tsirairay avy dia makasitraka anareo be dehibe indrindra tiako ampaherezana anareo ry eselika sy ny mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra amin'izao taonan'ny fananganana andravy zao dia zao a ataovy ampitiavana ny asan'Andriamanitra. Ataovy ny asan'Andriamanitra ninona ny fidianan'Andriamanitra anao dia ataovy ampitiavana ny asan'Andriamanitra. Ampoy Andriamanitra. Tamin'izaho voatokana pastera dia nisy pastera anankiray izay dia hoy izy ino mba pastera dia hoy izy aho hoe raha izy ho no fidy anahy tsy nanao aleo asy io fa ataoko hitan'i Jesosy tsara mihitsy fa tena mividian'Andriamanitra dia tena nanao ny asan'Andriamanitra araka ny zaza tao fa hoy izy aho hoe raha mbola teo amin'ny FPVM izay pastera izay dia nataoko tonga taty aminay mihitsy nijery ny asan'Andriamanitra na fananganana olona na fananganana fiangonana fa ho hitany tsara mihitsy hoe zany ny pastera mividian'Andriamanitra. Tiako ampaherizana antsika tsirairay avy dia izao mandalo izao fiainana izao. Fanompona ataontsika ety ihany no antsika miakatra tsy mahazaka tsika na ariary aza miala ety ambonin'ny tany fa mifampona an'Andriamanitra. Zay ihany mahita ny olona tamin'ny lahady izao fanomezana tsotra amin'ny taona 524 dia nianatra momba amin'ny Baiboly dia mampalahelo fa izany tsy manana Baiboly 13 tokantrano nanangan-tanana tsisy manana Baiboly. Ny ihany manko ny tena enkanao fa tena hoe vao départ zéro mihitsy izany amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Dia zany tokony antsika mbavaka tsirairay avy amin'izao fanompona an'Andriamanitra izao. Ataovy ny asan'Andriamanitra ninona nandran'Andriamanitra antsika tsirairay avy dia ataovy ny asan'Andriamanitra. Nisy tenikely mba ataoko amin'reto eselika reto tany aminay hoe raha tsy izao moa manao ny asan'Andriamanitra dia iza indray raha tsy ianao dia iza raha tsy anio dia roviana indray. Mila manompo an'Andriamanitra tsika, mila manao ny asan'Andriamanitra. Fijoroana vavolombelona farany herinandro lasa angamin'izay tababolana tamin'ity taona ity dia izao. Zaho moa mankany amin'ny olona niza fa zaho dia tompona ndraikitra amin'ny tanàna sy vohitra misy anay. Niza marary dia tsy maintsy andehanako. Dia nisy olona narary anankiroa teo amin'ny hôpitaly teo. Any aminay ho lavitra. Zay nandeha tongotra zanaka ty zao dia tongotra adiny 4 vao tonga tena amin'ny goudron. Dia raha marary zany le olona dia tsy maintsy ila mitady olona farafakely ny 20 ilanja anazy makena amin'ny goudron. Nandeha mivavaka taminy anankiroa fanao herinandro ireo olon'ireo. Za tonga eto aminareo ito tsy mahay momba fahasalamana satria tsy nianatra an'izany. Fa Jesosy tonga eto mahalala miafina rehetrarehetra sy mahalala ny marary anareo rehetrarehetra hatrany an-tampon-doka hatrany am-paladia. Ndao hivavaka. Vavaka indray mandeha natao mivavaka, natao ny tenin'Andriamanitra, natao ny fibebahana, natao ny asan'Andriamanitra dia hoy izy zay fanapahan-kevitra indray sisa raha andeha nareo na tsy filanjana amin'izany efa vita. Jereko ny ampitso hoe amin'ny 9 maraina ny andeha io fa tsy lasa misaotra an'Andriamanitra fa sitrana sao matsara izy amin'izao tsika miteny Kristy. Misaotra betsaka mahafinaritra ny asan'Andriamanitra. Tena mahafinaritra misaotra anareo eselikaty fa tena ho anay manokana aloha izany dia tena nahazo. Sambatra mihitsy nareo amin'ny asa fitoriana fa tena mahafinaritra ary tena nataona olona be dia be. Vao nisy olona anankiray tao amin'ny eselikaty tao dia hoy izy nahitana nanahoana le fisarana tamin'ny ranomaso. Tena hitany zareo nga hoe tena aty amin'ny desaka aty hoy izy misy fiangonana mijoalajoala ohatr'izao FPVM aty amin'ny ohatrany hoe takany hoe aty amin'ny tsy mahay maka aty fa satria tena lavitra zay promotion nandeha tany na nisy sampana tonga tany tena nisy sampana kely tonga tany fa tena mivoady sy metaka antsony na iraka io aza. Fa dia izay moa tena hoy za Jesosy efa napetraka ao aty tsy maintsy vitako ny asanao tsy maintsy manao fa tsy raha tsy anao dia iza indray zany no andeha ho any. Dia misaotra anareo rehetrarehetra te hivavaka ho antsika tsirairay avy andro any. Ninona aretina mahazo anao, ninona olana mahazo anao eto Jesosy. Tsy tonga fotsiny izy hijerijery antsika hoe manahoana nareo inona ny vaovao fa hoy izy eo avy ambanana anareo fiainana sady anananareo be dia be araka hitsangantsika. Jesosy malalo, tena miasa ianao Jesosy, velona ianao Jesosy, mahay zavatra rehetra ianao ary Andriamanitra mifahagagana. Tonga eto amin'ity toerana ity ianao Jesosy ary fantatra tokoa fa tena miasa ianao na ny ambanivohitra rehetrarehetra any aza.
za Jesosy tsy mandeha makany an-tranon'olo any tsy mitondra fanafody na mitondra zavatra fa dia tena ianao no entina nefa dia mahagaga Jesosy fa zay marary ninninina sitrana daholo. Dia amin'ny anaranao Jesosy ihany koa nanonako fanasitranana amin'reto mpanomponao rehetrarehetra reto, ninninona marary ny olona na hatrany an-tampon-dohana na hatrany am-paladiany na ina na zay rehetrarehetra hoe tsy vitan'ny dokotera, amin'ny anaran'i Jesosy mahagaga ianao mahay zavatra rehetrarehetra. Ary nizanizako Jesosy manana olana. Andriamanitra mahay zavatra rehetrarehetra, ianao mahay mamaha olana ianao Jesosy malalo, tompon'ny fahefana sy ny rehetra ny an-danitra sy etỳ tany, mahagaga ny anaranao. Dia misaotra indrindra Jesosy malalo, ho anao ny tera sy ny lasa ny voninahitra mandrakizay. Amen. Petrakitsika tompoko. Zany manambara ry havana fa lehibe Jesosy izay ivavahantsika. Ho antsika eto Antananarivo moa dia rehefa misy marary entina mbavaka na misy manana olana dia matetika ohatran'ny ray volana vao mahazo valim-bavaka, herinandro vao mahazo valim-bavaka, fa ny any amin'ny tafika masina eo no eo. Tsy misy izany miandry ela be zany. Tany amin'ny 900 kilometatra miala eto Antananarivo nandehananay. Jamba ilay zazavavy kely. Misy maintimainty be daholo io masony io. Io masony io zany maintimainty. Kambana anankitelo nalefa tany tany nareo miasa ao. Rehefa manao alefa mangina tokantrano ireny ny mpikambana, rehefa fiangonana hafa mandeha mamangy tokantrano dia idiny olona ny trano, vavahady sy ny tranony. Fa rehefa nandeha teo amin'ny toerana io izay miantso ny olona mba havianareo, nareo zany FPVM zany. Eny toko mampandroso ny olona ry havana. Natao ny dinidinika tamin'ilay zazavavy kely efa hoe hoentina ny hôpitaly io raha ampitso. Nesana ny ray mandeha fotsiny nesan'ireo mpikambana SL4 reo anankitelo zareo nalefa tany. Tiony eo dia nahiratsy ale jamba ry havana. Zava-dehibe zany. Ary farany ampaherezako anao, tany amin'ny 900 kilometatra tany ihany mpikambana telo zay niaraka. Marary anankiray avy any amin'ny hôpitaly Morondava, naverina nakany an-trano fa ozy ny tenin'ny dokotera hoe tsy hevitra intsony amin'ity olona ity. Moa marary koa ny teny alao ahody fa tsy mety ary mbola hijanona eto. Telo mianadaza ny tany. Tsy FPVM io olona io fa nitsidika tao amin'ny tokantrano io izahay. Olona efa marary, efa ho faty, eo ambony fanjina, tsy tafetsika intsony. Misy valovavy eo zareo niandry an'ilay marary. Dia ozy mantsy an'ilay mpikambana anankiroa izay tsy mpiandry, zarery ny mpiandry tamin'izay. Asa sarotra ity andao Jesosy anontaniana, atao maka-teny. Nataoko naka-teny izy mianadamianaka, io ny teny azo, ampibebao izy. Eny ara natsofoka ny ankandromasina, toriana iny tenin'Andriamanitra, mifandimby izay ny torin'ny tenin'Andriamanitra teo. Fa manomboka mikofoka ilay marary. Nalefako ilay hira hoe nandao anao ela raiko, za dia te hody nanomboka nipetraka ilay marary. Taitra ilay fianakaviana, ahoana ary zany? Dia nataoko ny andininy fahadimy, andininy fahatelo, hitambe sara ny ota natao. Za dia te hody nitomany daholo izy valovavy, nanatsika teo tonga dia nandoalika. Tena mahery Andriamanitra fa nitsangana ilay olona dia nihira izay tsy navita ninninina intsony tamin'izy tonga tao amin'ny toerana io. Ary ny ampitson'io izy nivanginay efa mandehandeha eraky ny tokotany. Tsy ny anasitrana ihany, tsy ny anangana ny rava ihany, fa zasenao koa ho atsangan'i Jesosy. Telo menadaza ozy mantsy ianao teo nandeha tamin'io. Le mpanompon'Andriamanitra vehivavy le bebe niaraka tamiko tamin'io dia niteny hoe ela izay nandavako ny antson'i Jesosy mampiandry zay, fa manomboka androany dia anao mpiandry. Satria hita ve Jesosy tena manangana ny maty ohatr'izao mihitsy dia izahako tao anatin'izay mbola mpiandry. Nanaiky koa tao anatin'izay fotoan'izay fa ela ny itsonao. Rehefa avy natopatopan'ny fisejana sy ny olana sy ny kapoka mahamaina nandritra ny herintaona mahery teo,
nanaiky ty amin'izay teo anatsihan'i Jesosy hoe anaiky a Jesosy a niantso izay notsoinao ao ho pasteur dia lasa pasteur zao ary avy ary farany tia ny tena nampatahotra le ankizy lafahatelo nandeha tena izy tampotampoka teo naneny ny telefônina za tao ampiasana tonga vaingina anao pasteur aty fa lasa demoniaky ihany zany veo a vavaka niantsolona andana vonje hoaingana le olona ohatr' zao efa ela izy natsony Jesosy ianao ny asa fa nanda rehefa tonga no fotoana nisany izy a sitrana somatsara nanolo tena nanaiky niantso izay nataon'i Jesosy izy riavana malala rehetra eo amin'ny tompo tsy hoe ataon'i Jesosy fitaovana fotsiny ianao hoe ndao hanangana ny rava fa ianao sy ny fiainanao za sy ny fiainako mihitsy a no Jesosy mihitsy ny hanangana azy na inona misy eo amin'ny fiainanao riavana amin'ity an'io ty aza manamafy ny fonao ianao ny tenin'i Jesosy maneke raiso ny tenin'Andriamanitra tsy atondra na inona hiala ety isika ho ny tenin'ny mpanompony teo fa andeha anao ny asan'Andriamanitra tsika anangana ny rava dia hitanao ny voninahits'Andriamanitra zay mandeha ihany angeno maninona ianao mandeha anangana ny rava irahan'i Jesosy fa Jesosy kosa anangana ny rava rehetra ao amin'ny fiainanao o fa tsy arovana izany asa fitorian'izany dia ataontsika n'le hira hoe nandao anao ela rako tena ela ngeny nandavako anao ray za dia teody 7:700 andininy voalohany sy ny faharoa nandao anao ela raiko zaho dia teody maniry ankina ntsantso anao za dia teody ary ny andininy fahatelo manao hoe hitambe sara ny otana tao za dia teody matoky anefa fahoraisinao za dia teody ataontsika izany 7:700. Fahotanao ianao dia matoky sy marina izy ka mamela ny elokao rehetra hitsangana hivavaka isika
hitondra ny fahotantsika eo anatsihan'i Jesosy. Malona n'izany teninao zany Jesosy, ny antso izay iantsonao anay tsiraray avy ny amin'ity taona ity, ndao anangana ny rava. Marobe Jesosy ny rava ny amin'izao fiainana lalovanay izao. Raha jerena ny asanao Jesosy, be dia be anie ny rava fiainana, rava faninanana, rava ny ara-panahy Jesosy. Oneny ianao mahita an'izany rehetra izany. Ary raha nanakaiky an'i Jerosalema ary ianao tamin'izany fotoana Jesosy, ry Jerosalema, impiry moa antahamombanao tahaka ny fanoman'ny reny akoho ny zanany, fa tsy nety ianao. Zay mihitsy anie Jesosy le tsy mety ombanao ary na dia irana raha nangana ny rava dia tsy mety anie Jesosy. Zany mahatonga ny olam-piainana be dia be eo amin'ny fiainanay. Zany mahatonga anay marary. Zany mahatonga anay tsy mahita lalakombana mihitsy ny amin'ny fiainana satria tsy mety manaiky mihitsy ny teninao zay Jesosy. Renay nefa Jesosy ny teninao androany. Fa ny any ambanivohitra lavitra any anie, eo dia mahazo valim-bavaka. Na ny maty ara mitsangana, ny marary rehetra sitrana, ary zay rehetra mitady valim-bavaka mahazo satria reny olona reny anie Jesosy vao tenenina hoe mibebay ianao, esory reto, eo izy dia manapa-kevitra hiala amin'ny fahazaran-dratsiny rehetra. Izahay aty Jesosy dia manao apitso lava, aoka aloha, fona aminao zay Jesosy ny amin'izany rehetrarehetra izany. Hitanao ny fandavanay anao isan'andro Jesosy, mifona dia mifona aminao zahay. Andriamanitra lehibe nefa ianao le niteny hoe avifan-dahatra isika ho Jehovah tompony maro, fa na dia mena tahaka ny jaky ary ny fahotanao, ho diovina tahaka ny oram-panahy, na dia mangatsakatsaka tahaka ny sily ary ho diovina ho tahaka ny volon'onjy fotsy. Jesosy, reto fiangonana izay tonga eto anio, maheno an'izany tenin'Andriamanitra sy fijoroana ny vavolombelona izany, ohatra ny mangahiahy mba roviana ny anjarako, roviana ny ahazo valim-bavaka, mba tonga avy ianao mamango ny fony ny tsiraray avy amin'izao ora sy fotoana izao. Anaiky mba hibebaka hiala amin'ny ratsy fanaony, mba tsy angahiahy izy fa mba samy ahazo valim-bavaka Jesosy ny tsirairay avy ao anatin'izao taona ny fananganana ny rava izao. Mino tsy matoky anefa izay Jesosy, fa voa nanaiky fotsiny androany, manaiky a Jesosy, dia miaraka amin'izay koa ianao tonga mamaly vavaka ny reto mpanomponao reto, mamela ny elony ary mamela ny fahotana rehetra izay vitany Jesosy. Izany indrindra mahafaly anay satria tsy mba tofo aminay mandrakizay ianao araka ny teninao hoe tsy olombelona akory ka ho tofo aminao mandrakizay, fa noho ny amin'ny anarako ianao dia hononoko ny fahatezerako. Saotra Jesosy, indray mpimasomonja ny fahatezerako taminao, mandrakizay kosa ny famindram-poko aminao ho Jehovah tompony maro. Saotra Jesosy, misaotra Jesosy. Faly anie zahay raha irahanao anatanteraka ny fananganana ny ravy. Faly anie zay raha izay mpanota kely tahaka an'izao irahanao anatanteraka n'izany asa lehibe izany. Reto izay Jesosy, manolo tena ho anao, mbola hanompo anao mandra-piala anay ety, ary raha tsy izay miala ety, mbola hanompo anao foana zay Jesosy, satria tianay ianao, tena tianay ianao, ary ho tianao mandrakizay zay Jesosy. Reto ary izay tsiraray avy Jesosy, mangataka ny fanahy masina, ary ho tsay aminay tsiraray avy zany fa tsy mahavita tena rery anie zahay, tsy mahavita tena rery zahay, fa mila ny fanampinao amin'ny alalan'ny fanahy masina, hiaraka aminay amin'ny fanatanterahana an'ireny asa rehetrarehetra ireny. Saotra Jesosy, mino fa ianao le namela ny elokay, namela ny fahotanay rehetra, mbola hiteny aminay mandrakariva. Le mpanompo tsara sady mahatoky, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Efa natoko tamin'ny kely ianao dia ho tendreko ho mpanapaka ny be. Faly zay ny amin'izany teninao zany, anatanteraka ny tenin'i Davida mpanao salamo le manao hoe sambatra ny olona izay voavela ny elona sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloko ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Mino an'Andriamanitra raha tsy tompanao lanitra sy ny tany ao, ary mino an' Jesosy Kristy zanahalahy tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virginy,
Nijara nanapaka ny boty Pilato, nomboana tamin'ny azo fijalia, matika naleviny, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danjo, nipetraka eo fanan'Andriamanitra raitsotoa, avy any nevin'ny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masinao, fiangonana masina malerana izao tontolo izao, fiombona ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsangana ny tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. 5:9 ry Jesosy atanjao ty mpanolo tenanao, miangavy mitalao iteneny tompo aokare ho tena tao izay mikambana aminao. 5:9 Jesosy atanjao ty mpanolo tenanao, miangavy mitalao iteneny tompo aokare ho tena tao izay mikambana milao ka ny foko alalao jomby ho tempolina aokare ho tena tao izay mikambana milao ka ny foko alalao jomby ho tempolina. Tanteraka tokoa an'izany ho amin'ny ray sy ny zana ary fanahy masina. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any. Aleloia! Masina, masina, masina Jehova tompony maro, endriky ny voninahitra tany rehetra. Amen. Pesaka isika riavana. Dia tonga eo amin'ny fotoanan'ny anniversaire isika zao. dia mbola ampitomboana mandrakariva amintsika ny ry havana ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ray sy ny fiadanana avy amin'i Jesosy Kristy tompontsika. Dia miarahabantsika vahoaka an'Andriamanitra rehetra indray nahatratra ty andro androany fa 5 ny volana janoary 2022 ity, ary miarahaba manokana ny sampana SL4 ihany koa nahatratra izao fanateram-bokatra izao. Hoy ny tenin'Andriamanitra aminareo sampana lehilahy kristianina ao amin'ny Jeremia 20:1-12 manao hoe: kanefa Jehova momba ahy toy ny lehilahy mahery mahatahotra. Dia mirary anareo araka izany tenin'Andriamanitra izany mba efa be amin'ny asa sy ny adidy ny andraikitra rehetra izay nampandreketon'ny Tompo aminareo. Tonga eo amin'ny fotoana famakina ireto anniversaire ireto isika izay miisa 20 mianadamianaka izay ho vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Vakina mpanajama Ramatosy Andriamatoa isany Ravelonjanahary Voangy Israel anniversaire tamin'ny 20 janoary. Andriamanolo Henri Nitiko Noé 10 taona tamin'ny 20 janoary. Raljon Andria Velombola José 13 taona tamin'ny 20 janoary. Rakotondrabe Andry Tsilavo 17 taona. Andry Arso Roland Ivette tamin'ny 20 janoary. Rasolofo Manana Arliva Mampita tamin'ny 14 janoary. Randria Parantsiko Notaina tamin'ny 20 janoary mangataka fahendrena. Razafin-Dranory Lydia 17 taona tamin'ny 20 janoary. Razafin-Dranory Sara 17 taona tamin'ny 20 janoary. Ranaivson Bolatina 20 taona tamin'ny 20 janoary. Ralivson Mamtina Tsola any France anniversaire tamin'ny 13 janoary. Tolotry ny avy no finidiny fo tendry ny aina fandresena tamin'ny 13 janoary. Nambinitso Antony any Allemagne anniversaire tamin'ny 19 janoary. Rakoto Malala Tina Nirina tamin'ny 13 janoary. Raoly Arso Fity Valso 12 taona tamin'ny 19 janoary. Ratsimba Zavy Samuela 17 taona tamin'ny 19 janoary mangataka hery sy fahendrena. Randrea Tsara Fara Malala ny Rinaso tamin'ny 13 janoary mangataka asa sy anarana taratasy titre de séjour. Andria Manjaka Manantso tamin'ny 13 janoary vavaka ho amin'ny fianarana. Randriana Solo Fanomezantso Mikael Fabrice
anniversaire tamin'ny 3 janoary mangataka fahasalamana natolotry ny avy Matiasy heritaona fanjatiana nina 3 janoary Kudelka Mathieu Silvio any France Randria mihaja antsa ny Irina finaritra any Allemagne anniversaire tamin'ny 9 janoary Rakoto Arimanana tokony ena finidy Randria tratraina Mahalina Jacques Razakasoa 5 taona Razakasoa aina finaritra Valentino 3 taona mangataka vavaka sy fahasalamana reo ny anaran'izy 9 mianata mianaka dia miarahaba nareo natratra izany tsingeritaona naterahanareo izany ary miarahaba ihany koa ho an'ireo izay tsy afaka nanoratra noho ny antony maro samihafa ny tenin'Andriamanitra izay fanomezana tsara indrindra satria aina ho an'izay mahazo azy izy ary tia nofo ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Ny tenin'Andriamanitra ho anareo dia arak'izay hita tao amin'ny Isaia 9:15 teo ihany ny 4:10 Isaia 9:15 ny 4:10 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe dia iravoravo amin'ny Jehovah ianao ary sandratro ao amin'ny avoana amin'ny tany ianao sy ho fahanako amin'ny lovan'i Jakoba rainao fa ny vavan'i Jehovah no efa niteny. Amen. Hitsangantsika hitondram-bavaka ho an'izy ireo. Voninahitra ny ho anao ry Jesosy Kristy, ilay tomponay sy mpanjakanay, ilay tompon'ny fiainanay ary mbola antony ny havelomanay. Famindraponao Jesosy mbola nahatoy izao anay, ka izany mbola tsy nahalany ritranay ary mbola nanomezanao anay tombonandro fahavelomana tahaka an'izao anio izao Jesosy, ka dia isaoranay ny anaranao masina. Ndreo vahoakanao Jesosy, velonay natrapamonjena amin'ny mpanomponao, tonga miazakazaka Jesosy misaotra anao sy mankalaza anao, manome fanatitra Jesosy ary fanatitra maraina ary mba hankasitrao zany ho antrakasitrahanao ho faningona ny altaranao masina, ka dia mankasitraka anao indrindra izy ireo Jesosy, mankasitraka anao zahay ny amin'izay rehetra fitondrahanao amin'ny fiainanay na dia lalana tsy fantatray ary zany Jesosy sy tsy takatry ny sainay. Andriamanitra mahery tokoa ianao ary manatanteraka ny teninao hoe raha miasa iza moa no mahasakana, dia nanome anay tombonandro tahaka an'izao an'izao, ka dia isaoranay ny anaranao. Ankehitriny Jesosy ireo mpanomponao izay nanoratra ny anarany, ao koa Jesosy ny tsy nahasoratra, ao ny mbola zaza Jesosy tanora mangataka aminao Jesosy, mbola hotahinao daholo reny, omenao fahendreny, omenao fahasalamana, omenao vatana salama Jesosy, hotahinao amin'ny fianarany rehetrarehetra Jesosy, hitombo vatana, hitombo fahendrena, hitombo fahasalamana ireo mpanompo kelinao rehetrarehetra reny. Ao ireo koa Jesosy nefa ray aman-dreny, ao ny manana didy, ao nefa zoky olona Jesosy, hitanao ny momba azy reny tsirairay avy. Amariny ny tenao Jesosy hoe namandra-pahantitrareo ary dia tsy miova ary namandra-pahafotsy volonareo dia izao ihany ho ianao no isahirana hitrotro anareo Jesosy. Ianao tokoa ny Andriamanitra tsy mahafoy anay, ampiasao Jesosy ny herinao fa manana ny anjelinao ianao hiara-dalana aminay sy hiaro anay ety na dia eny afovoan'ny ambodiaza no misy anay, dia mametraka amin'ny fiainanay rehetra eo am-pelantananao. Roviana noviandreo Jesosy no miantso ny anaranao na misento amin'izay rehetra manahirana azy, dia mba miainoa any an-danitra ianao Jesosy, dia amariny ny tena hoe ataoko samihafa ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo an'Andriamanitra. Dia mankasitraka indrindra Jesosy ny amin'izany tombonandro rehetrarehetra omenao anay zany, dia amin'ny anaranao Jesosy zoky malala no angatahako izany misaotra tompony, dia era sy laza dia ao anao rery any hatramin'ny taloka ho mandrakizay. Amen. Petraka sika. Izao dia tonga eo amin'ny rononom-panahy isika ry havana, efa io moa ny mpanompony antanteraka izany. Nefa mialohan'izay misy filazana kely ity azafady, ny fiara 5368 mba akisaka kely fa mibahana toerana sy mibahana vavahadin'olona zany 5368 TAM. Bonjour à tous. Que la grâce et la paix de Jésus soient sur chacun de nous. Et toutes nos salutations particulièrement à la SL4 pour ce grand jour de célébration. Que le Seigneur Jésus vous bénisse votre service et votre ministère tout au long de cette année. Nous voici, c'est le moment des 5 minutes de l'école de dimanche, ou de la Sekoul El Ahad ou de Sar. Donc j'invite tous les élèves, que ce soit les enfants, les adolescents ou bien les jeunes, à se lever, s'il vous plaît.
et également les enseignants, les enseignantes, ainsi que les diacres qui sont rattachés à l'école de dimanche. Nous allons faire le chant en malgache, Ride Suzuki Befiti, uniquement la première partie. d'Isaac et de Jacob, nous te remercions, nous te rendons grâce aujourd'hui au nom de Jésus pour cette belle journée. Merci pour ces instants dédiés à l'école de dimanche. Nous voici, Seigneur, nous ouvrons notre cœur pour ta parole. Nous ouvrons notre cœur pour recevoir ta lumière. Conduis-nous, enseigne-nous et sois avec nous pour la gloire de ton saint nom, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Alors, aujourd'hui, j'ai fait exprès, avant de vous raconter la petite histoire pour tirer quelques leçons, j'ai fait exprès de vous amener deux objets. Ces deux objets que je vais vous montrer, ce sont des objets que nous avons tous à la maison. Premier objet. Dites-moi, qu'est-ce que vous voyez par ici? Un miroir. Tout le monde en a, je suppose, à la maison. Qu'est-ce que vous voyez lorsque vous regardez dans ce miroir? Notre visage. Le miroir que j'ai amené ici aujourd'hui, c'est un peu petit, mais normalement, un miroir, ça reflète de la tête aux pieds, c'est-à-dire votre apparence. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que votre apparence détermine votre réelle identité? Nous allons voir la réponse à la fin du message. Le deuxième objet, je vais vous le montrer plus tard. Le miroir mondain et le miroir divin. Dans quel miroir vous regardez-vous? C'est le titre de ce message d'aujourd'hui. Il était une fois deux adolescents âgés de 13 et 14 ans. Comme la plupart de nous tous, quand la plupart d'entre nous, nous regardons le miroir tous les jours. Et c'est pareil pour ces deux adolescents. Le premier, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il regarde dans le miroir? Il ne voit que les parties négatives de son corps. C'est-à-dire, il se dit, oh, mon nez est un peu trop grand, mes cheveux ne sont pas assez beaux, je suis trop petit, ou bien je suis trop grand, mon corps n'est pas assez parfait. C'est-à-dire qu'il voyait tous les défauts de son corps. Maintenant, le second, qu'est-ce qui se passe avec lui? Il aimait bien se regarder dans le miroir parce qu'il se trouvait bien joli. Mais attention, écoutez bien, les deux adolescents, ils ont un point en commun. C'est quoi ce point en commun? Ils sont très, très, très sensibles au regard des autres. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des personnes qui leur complimentent, c'est-à-dire dire de belles choses, « Ah, tu es très jolie aujourd'hui, j'aime bien tes vêtements », ils sont très contents, ils sont très joyeux. Mais lorsqu'il y a des personnes maintenant qui font des critiques, même, ça compte même sur les réseaux sociaux, Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils sont très tristes, ils deviennent très malheureux, ils arrivent même à pleurer, voire être déprimés. Donc, on peut conclure à ce moment-là que leur identité se basait et dépendait beaucoup de quoi? Du regard des autres. Alors, un jour, leurs parents ont remarqué cela, ont remarqué ces comportements, ils ont dit « Ah, on doit changer quelque chose ». Et leur papa, à ce moment-là, il a décidé de faire venir les deux adolescents et il leur a appris une chose. Venez ici, les enfants. Aujourd'hui, je vais vous apprendre quelque chose. Dans la vie, il y a deux types de miroirs. Le miroir auquel vous
utilisez tous les jours pour regarder votre visage, pour regarder votre partie extérieure, ce que le monde voit sur vous, reflète uniquement votre apparence, reflète uniquement la partie extérieure de qui vous êtes, mais ne révèle pas la vraie identité sur vous. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire découvrir tout un autre miroir. Je vais vous faire découvrir et je vais vous apprendre qu'il y a un autre miroir bien différent, un miroir qui est bien plus puissant que le miroir que vous utilisez chaque jour. Si vous regardez à ce miroir et que vous passez du temps avec ce miroir, chaque jour, tout le temps, chaque semaine, vous allez voir que votre identité va plus au-delà que votre apparence. Votre identité va plus au-delà de ce que les autres pensent de vous. Votre identité va au-delà bien de ce que les gens disent sur votre compte Facebook ou bien sur votre compte Instagram. Je parle ici aux jeunes. Et donc, curieux, qu'est-ce que les adolescents, ils ont fait? Ils sont très curieux, ils ont dit, mais papa, dis-nous, c'est quoi ce miroir? On veut bien savoir, on veut bien utiliser ce miroir. Donc, le papa, il a souri et il a répondu à ses enfants, ce miroir-là, c'est le miroir divin. Le miroir divin, le mot divin, ça vient de mot Dieu, c'est-à-dire le miroir de Dieu qui dit la parole de Dieu. Le miroir mondain que vous utilisez chaque jour, le mot mondain, ça vient du mot monde, qui dit le miroir du monde. Ça reflète uniquement notre partie extérieure, mais ne définit pas réellement qui nous sommes. Mais là, le miroir divin, c'est ce qui nous définit aux yeux de Dieu. Alors, les adolescents, à ce moment-là, ils ont pris la décision de changer d'attitude, de changer de comportement. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? À partir de ce moment-là, ils ont commencé chaque jour à passer du temps avec le miroir divin. Ils passaient du temps à lire la Bible, ils passaient du temps à méditer la Bible, à comprendre ce que Dieu veut dire sur leur identité. Ils commençaient à contempler la lumière de la parole de Dieu. Les mois passaient, les jours passaient, et quelque chose s'est passé. Maintenant, ils ont arrêté à se définir sur ce que les autres disent d'eux. Maintenant, lorsqu'il y a des gens qui leur critiquent ou bien disent du mal d'eux, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont tristes ou bien qu'est-ce qui se passe selon vous? Ils deviennent stables, ils deviennent solides dans leur identité. Pourquoi? Parce que en lisant, en utilisant chaque jour le miroir divin qui est le miroir de Dieu, qui est la Bible, ils connaissaient, ils découvraient leur vraie identité en Jésus. Et ce n'est plus les autres qui définissaient qui ils sont, mais c'est la parole de Dieu. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, pas seulement aux enfants, pas seulement aux adolescents, mais même uniquement à tous les adultes bien conscients comme nous, dans quel miroir nous regardons-nous? Dans le miroir mondain, qui reflète uniquement la partie extérieure, ou bien ce que c'est dans le miroir divin? Nous allons ouvrir notre Bible maintenant dans Psaume 139, verset 18. Psaume 139, verset 18. Verset 14, excusez-moi. Au nom de Jésus, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. C'est un psaume que le roi David avait écrit. Donc on peut déduire ici que le roi David aussi, il utilisait beaucoup le miroir divin. Parce que plus on utilise le miroir divin qui est la parole de Dieu, plus on découvre qui Dieu est. Et lorsque l'on découvre qui Dieu est, Dieu nous fait découvrir également qui nous sommes en lui. C'est-à-dire des êtres merveilleux, des êtres valeureux qui ne sont pas en fonction de ce que le monde dit, mais en fonction de ce que Dieu dit. Alors aujourd'hui, Jésus nous encourage à passer plus de temps avec ce miroir divin. Et comme application pour les enfants ou bien pour tout le monde, lorsque vous allez vous coucher ce soir, ouvrez votre Bible et faites une prière au Seigneur. Dieu, montre-moi qui je suis à tes yeux. La prière n'est pas montre-moi qui je suis aux yeux du monde, mais montre-moi qui je suis à tes yeux. Et nous sommes ces enfants bien-aimés. Que Jésus vous bénisse. Amen.
dia miarabantsika rehetra indray a tratranyty andro tsara tya izay de rahantsika n'Andriamanitra etsoan'Andriamanitra tsika eona aminy a mba andray fitahina aminy sotra ny tompontsika tiatsika isan'andro efa laza tamin'ny heriny androany fa manomboka amin'ny heriny androany izay fandraisana dia miditra amin'ny fito amin'izay tsika efa manomboka maizimaizina ny amin'ny enina sotra tompo amin'ny fito ny fidirana faharoa mantany anareo any amin'ny rihana faefatra efa nanao zay azony natao a le mpikarakarany sary sy ny feo efa mividy parleur maromaro mihitsy any a napetraka ny elakelaky ny vahoaka any amin'izay maheno tsara raha maheno tsara ianareo a ampireti-kely ny jiro hoe mbola tsy nandeha raha maheno tsara dia ampireti ny jiro hoe sotra tompo dia teka ho an'i Jesosy tsika efa maheno tsara ao amin'ny rihana voalohany koa dia mbola niezaka misy hatry ny alina izy nametraka azy toma le filina mbola tsy ampy a mino afa fa efa miatsara koa anareo mirihana voalohany eo raha fa tsara ny fiainoanareo any amin'ny rihana voalohany hoe ampiretikely ny jiro hoe sa mbola tsy miova mbola tsy mandeha ngam efa tsara hony a teka ho an'ny tompontsika zay fa somako ohatra mibaiky mona fotsiny ho ny eny ndraindray dia tsy fantatra mihitsy zay lazaina aty ambany atyka dia zao fa miatsara amin'ny heriny androany a dia miteny aminaroa amin'ny anaran'ny mpikarakarany teknisianina misary sy ny feo a efa tena maheno tsara daholo tsika aloha mandra-pahavitan'izay tena vita tsara any rena kelikely eo misaotra tompoko a dia misaotra anareo a misaotra ny teknisianina mikarakaran'izany rehetrarehetrarehetra zany misaotra tompo zao tsika dia anao fanatitra oaiza moa reto selikareto amin'ny tafika masina namorona anankiroa ny anankiray baky namorona anankiray namorona fotsiny betsaka fanimpolo sampy be any ary any misy an'la zaza lasany kalanoro a nanahona ho ny afarany mbola tsy hita tsy fantatra dia tsisy ary rehefa tongana nareo dia mba jero tsara dia mitandrema tsara amin'izany rano misy kalanoro zany sady efa miakatra ny rano zao a masika be mihitsy ny kalanoro sy ny zaza vavin-drano tandremizay ka dia fantatsika tsara raha mbolaza teo fa tena miezaka mihitsy le zanatsika tsy ny amin'ny aranofo ihany ka hitazana azy nara-batana mba ho sanama na ara-tsaina na ara-pitondran-tena fa tena tety fiangonana mihitsy izy a ho an'ny tenany araka le ohatrohatra nataon'ny sekoly lahatra teo tena le Andriamanitra mihitsy nijerena le manana ilay fitaratra mitsilo ny dianao hijerevanao ny tenanao a hijerevana koa ny asa mbola tsy vita ka dia misaotra anareo amin'izany fa dia renay foana hatrany an-trany fa rehefa tonga le selikany dia vahaokily be a mitonga any fa za kosa miteny aminareo foana isak'izay andeha anao tafika masina aza dino mihitsy fa tsy mitovy ny fitenenantsika le tia sy ny any manontany olona foana na mitondra olona foana tena mahay ny fiteny any dia isak'izay mihiry ianareo a dia mitenena fotsiny tenena foana hoe zao a dikan'ity tononkira ity a amin'ny fitenenanareo a aty azony tsara amin'izay a zavatra lazainareo fa matetika araka nyreko a dia tiavana ny selikady izy mitsinjatsinjaka manao kore a dia tena mahafaly anay aty atsimo aty zany a
na tsy fantatsay tsara raha ny fitenenanareo a dia mampivavaka anay zany ka dia tsy fantatro fahamarinan'izany a zany ny taratasy zany ny telefona tonga ty amin'nydadaka dia atsarantsika daholy mbanao hoe inona no azahoan'ny olona ny tena tian'Andriamanitra holazaina. Anao fanatitra antsika ny amin'ny kitapo amin'ny fiangonana, ny amin'ny mpania kosa dia atoditsika feno dododoly ho an'ny eselika zay mamempifaliana no kasitrana indrindra. Simbani
sinana itanakanako sabata fa isinesera kutukutu fa durai singa windai tuku pauzana kau. dia ho amintsika rehetra ny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo dia mbola faly miaraba antsika tratran'izao alahady andro tsara izao tsika riavana dia miaraba manokana ihany koa reto sampana SL4 tratran'izao fanateram-bokatra amin'ity androany ity enga tokoa aneka ny tenin'Andriamanitra izay voambara teo mba ho lehilahy mahery tokoa izy ireo ampanataterahana ny asan'Andriamanitra ary dia tonga eo amin'ny fotoana filazana ny rarahan'ny fiangonantsika riavana amin'izao fotoana izao. Milohan'izany anefa dia ny tenin'Andriamanitra izay hovakintsika androany fa 9 volana janoary 2024 dia ao amin'ny Timoty voalohany toko fahatelo. Timoty voalohany toko fahatelo. Dia toy izao ary reto ny rarahan'ny fiangonana voaray eto am-pelatanana. Ilazana isika fiangonana fa anatanteraka ny batisa fahobea isika amin'ny asabotsy voalohany volana fevrie ho avy izao manomboka amin'ny 7 ora maraina. Ny dinika mahakasika dia atao ny alatsinainy fa 17 volana janoary rapito zany amin'ny 2 ora sasany eto amin'ny fiangonana ka dia tanina tsika rehetra izay manam-pikasana amin'izany mba anatrika ny fotoana izay ho tanterahany. Filazana ihany koa ilazana sika vahoakan'Andriamanitra fa efa nivoaka ny calendrier ny fiangonana izay amidy amin'ny vidiny 3,000 ariary izany dia ho hitantsika ao amin'ny dekona sy ao amin'ny sekretera amin'ny fiangonana porta 1 sy ny sekretera amin'ny fifoazana porta 7 hoy ny tompona andraikitra. Filazana avy amin'ny sampana sekoly alahady nansa ilazana mpianatra sekoly alahady rehetra fa mianatra isika androany ao aorianan'izao fanompom-pivavahana voalohany izao toy ny mahazatra ihany dia ny 3 taona ka hatramin'ny 7 taona ary ny olon-dehibe dia ao amin'ny premier étage ny 10 taona ka hatramin'ny 17 taona na 18 taona dia any amin'ny 4e étage ko antsoina ihany koa ny filohan'ny dingana rehetra fa mivory miaraka amin'ny birao ianareo ao aoriana amin'ny fampianarana izay atao izany dia ho tanterahana ao amin'ny premier étage. Araka ny voambara teo dia androany ny fanateram-bokatry ny sampana SL4 ka nandritra ny herinandro iny izy dia nisy mifandahara-potoana nentina nanamariana izany fa ny androany kosa alahady fa 9 volana janoary dia minao fitoam-bavaka iarahana amin'izy ireo izao fampom-pivavahana manomboka amin'ny 9 sasany maraina izao ny amin'ny 10 ny amin'ny 2 ora sasany ary dia ny hariva amin'ny 5 ora sasany kosa dia misy ny rindran-kira lehibe izay iarahan'ny SL4 sy ny tarika fanilo iarahira ny iran'ny SL4 izy ireo. Ny mpanetana amin'izany dia ny pasteur iraka Stefana no anatanteraka izany. Ko dia manetana antsika rehetra mba ho tonga anatrika izany ao amin'ny riana faefatra. Dia efa tonga eto amin'loana ireto mpanompon'Andriamanitra ka dia anolotra mifanatitra aloha tsika dia ho tohizina ny rarahan'ny fiangonana. Ny tompoko isan'andro dia miteny foana Jesosy hoe fitiavana mandrakizay ny tiavako anao. Tsara zany dana miasa ary ka rehefa miasa tsika dia na tsara fa tena tiantsika Jesosy. Vita ny asa memboninahitra Andriamanitra miteny amin'izay tsika rehetrarehetra hoe tiako loatra ianao Jesosy. Ny fiainako matoa soa tahaka izao dia ny tsara ny fitantananao anao vely rano aminao tsy hisaraka aminao mandrakizay doria. Tsangatsika rehetra. Amilo
toko ny fahasoavana tena soa tsara loatra fitanganana ny fiainana iambe matomy voatra nongahiara anisedrama enjena sidraika de tsy lago faminjo ianalunya toana latojana ifikizamina tsy misy mahavitanaya fatsanao i Jesoti ivelera atanayamina tsy vaditramirauzany mandratrizay dory fa mbola toky ianao mbola tojana ifikizamina tsy misy mahavitanaya fatsanao i Jesoti ivelirariza atanayamina tsy vaditramirauzany mandratrizay dory teka ho any Jesosika vavaka sika faly anao Jesosy mahianao an'izany iry zany tena makasitraka anao ny sampana rehetra satria tena tia tokoa azy ianao a miara-miasa aminy ianao a ary de niasa tokoa ampinoana ampifaliana ankitsipo izy a vidy zany rehetrarehetra zany a de mitodika any aminao izy a tsy mivadika aminao zay Jesosy vely rano ataonay aminao zany sotra Jesosy faly anao nanao fanatitra ho anao zay Jesosy vokatra ny fonay na be iny a na kely iny a ho anao fonay ho anao anaovana ny asanao raiso zany Jesosy ho fankasitrahanao ny angatahako aminao Jesosy de mahamindraha fo aminay rehetrarehetra ianao olombelona manko zay manota foana tsy hoe saika nanota fa tena mpanota professionnel mamenatra na de miteny zany aminao azy ka de mba mahamindraha fo aminay a indraindray a mampalahelo anao ny ataonay misaotra Jesosy voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any alleluia masina 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 Jehova tompony maro enika voninahitany rehetra amin'ny tanteraka tokony izany ny lalana rasany zanaka ary mpanahy masina amipetraka izy dia hotoizina ny famakina ny rarahan'ny fiangonana zay voaray atao am-pelantanana avy amin'ny sampana koralina foibe ilazana isika ampikambana rehetra ao amin'ny koralina foibe FPVM na CFF fa ny fanavaozana ny fisoratana anarana dia manomboka ny sabotsy fa 12 volana janoary lasa teo ka hatramin'ny sabotsy fa 1 volana martsa ho avy izao mariana fa tsy misy ny olona afaka misolo tena fa ireo izay tonga ka vonina manatanteraka ny asan'Andriamanitra atao amin'ny CFF ihany no afaka manao fanavaozana ny fisoratana anarana everina toy ny manala ny tenany izay tsy tonga manatanteraka izany mandritra ny fiam-potoana izay voatondro eo ny tompon'andraikitra avy amin'ny sampana Gaetam
Antsona asika rehetra mpikambana ao amin'ny sampana Gaetama mba hanavao ny fisoratana anarana ny alahady fa 12 ny volana janoary ka hatramin'ny alahady fa 13 ny volana martsa ho avy izao. Ka izay tsy tonga manantanteraka mandritra ny fotoana voalaza io dia heverina ho toy ny manala ny tenany tsy ho mpikambana intsony. Ilazana ihany koa ny Diakonina Pia sy ny mpikambana rehetra ato amin'ny sampana Gaetama fa ny alahady fa 19 ny volana izao no anatanteraka fifamparabahana na tratrarantsika ny taona vaovao itsika izay ho tanterahana eto amin'ny taninan'Andrano ao amin'ny rihana faharoa manomboka amin'ny 10 ora maraina. Ny andinindiny mikasika izany dia azonao alaina ao amin'ny komite mpitantana ny Gaetama avy amin'ny sampana fanantenana. Ilazana isika fiangonana izay maniry ny hiditra ho mpikambana ao anivony ny sampana fanantenana fa mifarana anio alahady 26 janvier izany fampidirana mpikambana vaovao izany. Manomboka amin'ny 5 taona noho ny miakatra afaka miditra ho mpikambana amin'izany. Mariana fa ny fotoam-pivoriana amin'io dia ho tanterahana ao amin'ny salle 309 manomboka amin'ny 2 sasany tolakandro. Ampahafantarina koa isika Diakonina Pia sy ny ray aman-dreny ary isika mpikambana fa ny fifampiarabahana no mitratratrarana ny taona vaovao dia ho tanterahana ny alahady fa 2 volana febroary ho avy izao ao amin'ny rihana faefatra manomboka amin'ny 12 ora sasany tolakandro. Ny taratasy fanasana dia ho azonao vidiana eny amin'ny fikambanana mandritra ny fotoam-pivoriana amin'ny tolakandro io. Filazana avy amin'ny Birao Fohy Be. Izahay Birao Fohy Be sy ny mpandrindra ny ministera sampana tanora fanabeazana dia mampafantatra antsika sampana sy ny mpiara-mivavaka rehetra eto anivon'ny FPVM Manalamanga sy ny manodidina ny fisokafan'ny cours préparation au examen officiel. Ireto avy ny andinindininy amin'izany. Toerana ianarana dia ao amin'ny collège Fiotazantsoa Besarety sy ao amin'ny IOI Université Itosy Andranonahitra. Ireto avy ny taranja amin'izany. Ny taranja ao amin'ny fanadinana BEPC dia ny mathématique, physique chimie, ny SVT ary ny histo-géo malagasy. Ny fandarana kosa ao amin'ny fanadinana baccalauréat série A, C, D dia ny mathématique, physique chimie, ny SVT, ny histo-géo malagasy. Ny ora fianarana dia ny alarobia hariva amin'ny 2 ora sasany ka hatramin'ny 5 hariva ary ny sabotsy tontolo andro. Ny saram-pianarana dia ny ekôlazy dia 2 alina ariary. Saram-pisoratana anarana 2 alina ariary. Fisoratana anarana dia eto amin'ny Fohy Be taninan'Andrano tanterahana ao amin'ny porte 213 sy any amin'ny Université IOI Itosy. Ny filan-kevitra amin'izany dia afaka miantso ireto telefônina ireto ianao 038 58 224 24 034 06 977 68 eny amin'ny toerana eny amin'ny école Fiotazantsoa no ahitantsika ny tompon'andraikitra amin'izany. Avy amin'ny sampana vondrom-pampianatra. Filazana fandraisana mpikambana vaovao. Ny sampana vondrom-pampianatra dia afaly mampandray antsika mpiara-mivavaka fa ny fandraisana mpikambana vaovao dia manomboka ny androany fa 9 volana janoary ka mifarana ny 17 ny volana martsa ho avy izao. Koa manainga antsika mpiara-mivavaka rehetra feno 15 taona no miakatra ary na inona asa ataontsika ny vondrom-pampianatra dia mba anatevin-daharana azy amin'izany. Entanina manokana ihany koa ny isika katekômena sy ny mpandray fanasan'ny tompo mbola tsy ao anatin'ny sampana mba hiditra ao anatin'ny vondrom-pampianatra. Ny fotoam-pivoriana ny vondrom-pampianatra dia ny alahady maraina ao aoriana ny fampom-pivavahana voalohany ao amin'ny salle 314. Ilazana ihany koa tsika rehetra mpikambana fa ny fanavaozana fisoratana anarana dia mifarana ny 1 volana janoary izao. Aoriana amin'ny fepitaona dia heverina toy ny manala ny tenany ny mpikambana izay tsy manao ny fanavaozana fisoratana anarana. Ilazana isika fa ny alarobia fa 20 volana janoary ho avy izao ny fisotroana ny rano Jesosy koa dia samia miomana amin'izany isika. Dia samia mitondra ny rano sy ny fitaovam-pisotroana toy ny vera jeté zany afahantsika
manatanteraka ny fisotronan-dran Jesosy. Dia misaotra meloha fiadanany tompony ho amintsika tsirairay avy hoy ny tompon'andraikitra ao amin'ny fifoazana. Avy amin'ny voamera amin'ny fampianarana. Antsona isika mpampianatra rehetra eto amin'ny fitandremana tany Nanandrano ho tonga ivory ny talata 27 ny volana Janoary 2024 amin'ny 4 ora sasany ariva eto amin'ny FPVM tany Nanandrano ihany, hoy ny tompon'andraikitra amin'izany. Ireto kosa ny zanaky ny fiangonana izay roso amin'ny fanorenana ny tokantrano. Andriamatoa Rajaona Arson sy Ramatoa Raely Arsoa Yvonne Andaniny. Ramatoa Razafondrahaingo sy Lofinyaina Lalasoa Ankilany dia afaly mampandray antsika ny fanamasinana amin'ny fanambadian'ny zanany dia i Rajaona Arson Maminyaina sy Rahaingo ary Mandimby Dimbinyaina Joe. Izany dia ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy voalohan'ny volana febroary ho avy izao manomboka amin'ny 7 ora maraina. Andriamatoa sy Ramatoa isany Marie France de Jeanne dia ao amin'ny ankilany sy Rabearmanana Joseph ary Ravao Manaly Artsoa Fidina Fara Emile Andaniny. Dia afaly mampandray antsika ny fanamasinana amin'ny fanambadiany reto zanany dia i Christophe Raymond Pierre Crougille sy Razafy Arsoa Rina Valérie. Ny fanamasinana amin'ny fanambadian'izy ireo dia ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 10 volana febroary ho avy izao. Ramatoa Razafin-dramiadana Gisèle Andaniny. Andriamatoa Radifera Sede fanomezana mianadahavy ankilany. Dia afaly manasa antsika anatrika ny fanamasinana amin'ny fanambadiany reto zanany sy ny raitapo aminy dia Ramanatsoa Jacques Edy sy Radifera Rasoarfetra Saondra. Izany dia ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 12 volana febroary ho avy izao manomboka amin'ny 12 ora antoandro. Koa raha misy ny mahita ny tsy mamety ny fanamasinana na satsasany amin'izy ireo araky ny fotoana izay voatondro teo dia aoka izy ampilaza ny ray aman-drenin'ny mpitandrina. Filazana manjo. Afinoana ny fitsanganan'ny tenany maty no ampandrenesinay aminareo fa ny ava-malalanay dia Rakoto Jean Richardson dia natsony ray ody any aminy tamin'ny sasakaliny 7 ny volana Janoary lasa teo rehefa ny vahiny 5 taona teto an-tany. Hoy ny zanany dia i chef be Rakoto Toavina sy lieutenant Fi Rakoto Tsiarona sy Rakoto tsy laviny aina zay mpikambana eto amin'ny sampana eto amin'ny fiangonana. Dia ny ray aman-dreniny sy ny fianakaviana manontolo. Ny nofony dia hiala ao amin'ny vatovarina ny dia aterina ao amin'ny fahasandrazany ao fianarantsoa izany. Andriamanitra tompon'ny fampiononange ampionona ireo fianakaviana zay atramanjo ireo. Reto nisy voady zay voaray avy tao amin'ny tompon'andraikitra tamin'iny herinandro iny. Voaray avy amin'ny FPVM Argentin vola 400 euro mitsinjara toy izao. Ny voalohany dia ho an'ny FPVM Andolanitra 150 euro, ny faharoa ho an'ny FPVM Olive Fionana Vonjongo RN4 100 euro, ho an'ny Dada Randrenatoandro 50 euro, ho an'ny mpitandrina sahirana 50 euro ary ho fanampiana ny sary sy ny feo 150 euro dia misaotra an'Andriamanitra tamin'izany fanomezana atolotra ireo avatsika avy any ampitan-dranomasina. Ny raharahan'ny fiangonana dia hotohizina amin'ny famakiana ireto voady masina ireto. Reto ary ny voady masina izay nataontsika tamin'izao fotoana fampivavahana voalohany izao. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy.
indro Jesosy manolotra indray ny ampahany tamin'izay nomenao anay zay indrindraindrindra tamin'ny ofatrano mba hanaovana ny asanao vola 85,000 ariary. Atolotra ho an'ny dada randrenataon'andro Jean Josefa sady osolombody koa ho azy izany. Jesosy itindray ny ampahafolony tamin'izay nomenao anay tamin'ity herinandro ty mba atolotra ho an'ny mpanadio WC eto amin'ny fiangonana vola 2,000 ariary dia mangataka vavaka fa dia marary ny lohaliko manolotra vola izy 2,000 ariary. Misaotranao zay Jesosy noho ny fitiavanao anay indray. Jesosy bevoka ny zanako ka dia ahodidiana any amin'ny hôpitaly nefa ny vola anaovana izany dia mbola tsy misy fa dia mangataka aminao a Jesosy io. Ianao Jesosy no hanome vola amidy ny fanafody amin'izany. Fa ny teninao manao hoe ny asan'ny tanako dia mbola ho adidiko ihany. Ianao Jesosy no anao ny opération sy ny dokotera dia fitaovana ihany eo ampelantananao. Mino Jesosy fa ny zavatra rehetra hainao daholo dia io ny asa fivelomana ny tokantranonay fa mba hanana fahendrena izy telo mianadahy ary ny fahasalamana Jesosy dia angatahana aminao. Dia ity misy vola kely anaovana ny asanao ka dia mangataka vavaka avy amin'ny pasteur dada misaotra Jesosy eo manolotra vola izy 1,000 ariary. Misaotra betsaka Jesosy fa nambininao tamin'ny asana izahay ka dia ity indray Jesosy ny vola 2,000 ariary anaovana ny ezaka sary sy ny feo ary dia apetraka ao ampelantananao mandrakariva Jesosy ny asanay mba handroso hatrany izahay. Manolotra vola izy 2,000 ariary. Raky mpisaorana misaotranao zay Jesosy fa dia narovanao mandrakariva ka dia nandrehitra ny taona 2024 iny tamin'ny asa izay nataoko. Dia mbola velim-pisaorana anao foana zay Jesosy fa dia tena mamaly vavaka anay tokoa ianao ka dia nomenao asa vaovao indray zay ankehitriny. Indro dia napetraka ao ampelantananao Jesosy ny ankehitriny ho voninahitra ao irery ihany ny fiainanay. Ary dia misaotra indrindra Jesosy manolotra vola izy 2,000 ariary ho an'ny sary sy ny feo. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany. Misaotra betsaka Jesosy fa dia mbola nomenao hery sy tanjaka ary fahasalamana ny mpanomponao ary mangataka Jesosy mba hotahinao ny fiainan'ny ankohonako rehetra. Iny misy vola kely Jesosy vokatry ny foko ny mpanomponao manolotra izany 1,000 ariary ho an'ny sary sy ny feo. Misaoran Jehovah ary fanahiko ary zay rehetra tanatiko misaoran ny ranomasina. Misaotranao zay Jesosy noho ny fitiavanao sy ny famindraponao ary dia mangataka vavaka mba ho vita soamatsara ny taratasy karakarainay rehetra mba tsy hisy sakana mba hivaly arak'izay ny sitraponao izany. Manolotra vola izy 10,000 ariary ho atolotra ho an'ny dada RJJ. Misaotra betsaka Jesosy fa dia vita soamatsara ny mariazy ny zanakay ary dia apetraka feno ampelantananao Jesosy ny fiterahany sy ny asa fivelomany. Dia raina mandrakariva ny anaranao masina manolotra vola 1,000 ariary. Jesosy dia raiky mandrakizay ny anaranao fa tsara tokoa ianao sady mpanao ny tsara. Indro Jesosy manolotra ny sombiny kely anaovana ny sary sy ny feo eto amin'ny fiangonana ako manolotra 1,000 ariary. Dia io Jesosy fa vola kely mba hananako iny mba tsy ho ritra sy tombo mba hanaovana ny asanao izany. Misaotra indrindra Jesosy vola 1,000 ariary. Jesosy Kristy Tompo misaotranao noho ny fitahina sy ny fahasoavana ary ny famindraponao isanandro amin'ny fiainanay. Tsara sady mpanao ny tsara ianao Jesosy ka dia mendrika nilaza sy midera mandrakizay. Ity indray Jesosy misombiny kely tamin'izay nitahinao anay raisy tompo fa vokatry ny fonay ity ary aoka ity taona vaovao ty ho feno fitahina sy ho fanatrehanao tokoa. Tiako be anao Jesosy ary dia nanolotra vola izy 4,000 ariary. Misaotranao zay Jesosy fa dia nomenao famindrapo be dia be ka natratra izao andro androany izao indray. Misaotra tamin'ny fitondranao ny fiainanay. Dia mankasitraka indrindra Jesosy ary misaotranao fa dia tia tokoa ianao na dia ratsy tahaka an'izao ary manolotra vola 10,000 ariary. Tsy misy soratra 10,000 ariary. Tsy misy soratra 2,000 ariary. Ty dia nofy dia efa natolotra ny dady izy rehefa avy eo izy anazava izany nanolotra vola 2,000 ariary. Misaotranao Jesosy fa dia nahatratra fa 5,70 taona koa fa dia mbola nomenao tanjaka sy hery foana ary dia mangataka vavaka fa dia marary ny lohalika. Misaotra indrindra Jesosy amen. Vola 1,000 ariary. Jesosy misaotranao zay nitahinao anay taona avy tany riana voalohany tamin'ny tranonay ary dia mangataka vavaka avy amin'ny dada sy ny selikata mba ho vita ny finition an'ny grodina
sy ny lavarangana ary ny efitra fitoeranentana rehetra. Kely any Jesosy ny riana mba ahafahan'ireo zokiolona sy ireo sahirana amin'ny fikambananay miverina hiara hivavaka ao amin'ny toerana io. Ka dia amfandraisany anjara amin'ny SL4 vola 5,000 ariary mba mangataka ny hira izy hoe mba tatanao raika zato lalanjanakao raha azonao atao. Dia manolotra vola izy 5,000 ariary ho an'ny promotion matoky. Misaotra betsaka Jesosy tamin'ny fitantananao ny fiainanay mivady ary mbola mangataka izahay Jesosy fahasalamana sy hery avy aminao. Ty indray Jesosy misy vola kely atolotra ho anao mitsinjara toy izao ho an'ny dada Randrinatoandro 10,000 ariary, ho an'ny sary sy mifeo 2,000 ariary, ho an'ny SL4 9,000 ariary, fitambaran'izany 9,000 sy 2,000 ariary. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra natoy izao anay anniversaire anio 26 janvier any Rasoa ary Malala Joseline dia mangataka vavaka izy manolotra voninkazo ho an'ny altara 2,000 ariary. Misaotra Jesosy amen. Misaotra betsaka Jesosy tamin'ny fitantananao ny fiainanay isan'andro san'andro dia mangataka vavaka avy amin'ny dada amin'ny asa mandrarahanay. Manolotra vola 10,000 ariary ho an'ny dada Randrinatoandro. Ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery any. Misaotra anao zay Jesosy fahavolo sy ny apahany tamin'ny trosa izay efa nakinina taminao. Dia misaotra be dehibe anao izay efa mianaka ny amin'ny fitiavanao amin'izany. Manolotra vola izy 10,000 ariary. Misaotra betsaka Jesosy tamin'ny sorehetra izay nataonao taminay tamin'iny herinandro iny. Ka dia apetraka aminao Jesosy ny asanay amin'ity herinandro vaovao ity dia feno hery sy tanjaka ary fahasalamana izay Jesosy anatanteraka ny asa lehibe miandry ny mpanomponao. Manolotra vola izy 400 ariary na 400,000 ariary ho an'ny dada ho fiarahana ny tsingeritaona nahaterahany. Dia izay zany no atolotry ny mpanompon'Andriamanitra. Salamo 103 andiny voalohany bonane 2025 ho an'ny dada malalanay Randrinatoandro Jean Joseph vola 10,000 ariary. Misaotra indrindra Jesosy vola voninahitra ho anao irery any ry Andriamanitra rainay vola 10,000 ariary. Tsingeritaona ny 5 ny volana janoary 4 sy 2,000 sy amin'ity taona 5 sy 2,000 ity zay an'ny harmonia tsikiniaina any France. Sarosarotra ny soratra mialatsiny indrindra. Manolotra vola izy 10,000 ariary. Amindrafo ho amiko Jesosy omeo fahasalamana ao ary dia mba asitrahany Jesosy ny nifiko apehan'ity misy ampahafolo karena 7,000 ariary. Misaotra indrindra Jesosy ny amin'ny fitahiana ny zanakao dia nanome solombody akoha ho an'ny dada izahay zay any amin'ny faritra Tomasina. Manolotra zanaky ny FPVM any. Manolotra vola izy 250,000 francs na 10,000 ariary. Misaotra Jesosy fa dia mitsinjo anay mandrakariva ianao ary ny masonao sy ny fonao dia ao aminay isan'andro san'andro. Dia arako mpisaorana vola 10,000 ariary omena ny pasteur Hortense izay nijoro vavolombelona teo. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra irery any. Misaotra Jesosy tamin'ny fitahiana izay nomenao anay nandritra ny volana iny mifona aminao zay Jesosy raha vao zao indray vao manoratra aminao ary dia mangataka aminao Jesosy mba ho vita soamatsara ny visa andanana mianatra any ivelany sy ilaminan'ny fiainako ara-pitiavana izany. Manolotra vola izy 10,000 ariary ho an'ny dada RGJ. Misaotra betsaka Jesosy indrindra tamin'ny fiainanay nandritra ny herinandro iny. Misaotra Jesosy mangataka vavaka sy asa amin'ny andavanandro mba miditra antsehatra mihitsy Jesosy ka aoka izao ivoaka amin'ny fifaliana mahatretrika araka ny habeany indrafonao Jesosy. Mangataka vavaka amin'ny fahendren'ny ankizy sy ny fianarana. Manolotra vola 4,000 ariary mitsinjara toy izao 2,000 ariary ho an'ny dada RGJ ary 2,000 ariary ho an'ny pasteur Aldis, ny 2,000 ariary kosa ho an'ny sary sy ny feo. Jesosy tahio firenenay manolotra vola 1,000 ariary ho an'ny fiangonana. Ity dia nofy mbola anambara izany dada rehefa avy eo nanolotra vola izy 1,000 ariary. Misaotra anao zay Jesosy tamin'ny fitahiana sy ny fitiavanao anay ary dia misaotra fa voavonjy izahay tena mahery tokoa ianao Jesosy ary raha tsy nohony amin'ny teninao Jesosy
tsy sahirana izahay ary ho afaka tamin'ny fatorana makora izay atao anatin'ny fiainanay. Manolotra vola izy ray alina ariary ho any dada ery Zizi ary dia mangataka vavaka ho afaka hatramin'ny farany ny famatorana izay mbola mangejanay sy anamboarana ny tsena. Manolotra vola ray alina ariary izy voninahitra ny ho an Jesosy rery ihany. Misaotra anao zay Jesosy fa dia teraka soamatsara ny zanakay. Salama tsara izy izy mianaka ary dia misaotra Jesosy apetrakay eo ampelantananao mandrakariva amin'ny fiainanay ary ny ara-panahinay sy ny ara-nofo itahanay anao Jesosy sy mifanindrinay rehetra. Vola 2 hetsy ariary mitsinjara toy izao 5 alina ariary ho an'ny dada Randrinatoandro, ny 5 alina sy 2 hetsy ariary ho an'ny sary sy ny feo eto amin'ny fiangonana. Fanomezana ho an Jesosy. Misaotra indrindra Jesosy fa mihainy vavaka sy ny fitarainako isanandro isanandro ianao ary dia mamaly vavaka foana. Ka dia faly aho manolotra vola 2 alina ariary ho an'ny dada ery Zizi ary dia mangataka Jesosy mba ho afahanao amin'ny trosa dia mba homeo ny vola ampiasaina mandrakariva sy ny entana amidy izahay. Tena hotaio izahay Jesosy. Tiako be anao Jesosy manolotra vola izy 2 alina ariary. Mialatsiny fa somary sarosarotra ny soratra. Jesosy malalo misaotra anao indrindra zay fa dia afaka tonga etondray androany ary dia mba omeo fahasalamana na dia tsy salama ary dia mba omeo fahasalamana. Misaotra Jesosy malala dia mangataka ao mba hositranonao tanteraka ary mangataka ao Jesosy mba omenao hery sy tanjaka izahay. Manolotra vola 7 ariary ho an'ny dada Randrinatoandro ho bonane ho azy amin'izao aniverseran'izao. Dada eto ambavaka fa tsy salama ny tenako. Manolotra vola izy 7 ariary. Salamo 103 andininy faharoa. Misaotra be dia be Jesosy izao nahazo asa somatsara ny zafikely kirola dia manolotra vola 5 ariary ho an'ny dada Randrinatoandro Jean Joseph zay mba ho bonane ho azy. Inona navaloko an Jehova no ny sorehetra izay nataony tamiko. Nanolotra vola 2 alina ariary ho fanatsarana ny sary sy ny feo eto amin'ny fiangonana. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Misaotra indrindra Jesosy fa mbola nomenao tombonandro dia mbola hitantana anay foana ianao ary ianao nampitombo dia ny ampahany amin'ny finoana ho an'ny mpanomponao ary dia ijery ny ho avy ny ankohonaka ianao. Bisous Jésus, merci Jésus, merci. Dia manolotra vola izy 2 alina ariary ka ny 5 ariary ho an'ny dada ery Zizi, 5 ariary ho an'ny ezaka sary sy ny feo. Mankasitraka indrindra Jesosy tamin'ny fitahina mandrakariva izay nomenao anay sy ny asa fivelomanay ka dia indro apetraka ao ampelantananao mandrakariva ity herinandro vaovao ity manolotra vola 2 alina ariary ho an'ny SL4, 2 alina ariary ho an'ny sary sy ny feo eto amin'ny fiangonana. Misaotra Jesosy tamin'ny famindraponao ity indray Jesosy ny ampahany tamin'izay nomenao tamin'ny karamako. Mangataka aminao Jesosy mba omeo moto izahay mba hiasanay. Moto anlona ilay mbola ampiasainay ao izany. Ary dia misaotra indrindra Jesosy vola 2 alina ariary. Noho ny fahasoavanao Jesosy ny nataonao taminay dia indro zay manolotra ny ampahafolo-karena omenanao ka dia maneho ny fahamarinanao ambamin'ny omban'ny fitiavanao ny tany zay ambohy mahasoa zay hovidiny. Sarosarotra ny soratra. Manolotra vola izy 9 alina ariary ka ny hoan'ny mahantra dia 2 alina ariary ho an'ny sary sy ny feo 4 alina ariary. Misaotra indrindra Jesosy mangataka nira fa 920 amin'ny firana fanampiny re tomboky raha azo atao. Tia dia ho an'ny sary sy ny feo 2 alina ariary. Fanatim-pisaorana misaotra anao foana Jesosy, misaotra anao zahay misaotra fa misokatra somatsara ny reston snakinay ary dia nomenao anay izany ankininay mandrakariva ao ampelantananao ny fiainanay Jesosy. Manolotra vola 2 alina ariary ho an'ny aniversera ny dada Randrinatoandro. Jesosy malalo mifona aminay raha izao ndray vao afaka manatanteraka ny voadiko aminao. Nanao izay ratsy teo anatrehanao aho ka dia mamela heloko ary mamirafo amiko. Iny misy vola kely Jesosy 4 ariary ho ampandrosoana ny asanao. Misaotra Jesosy amen. Misaotra indrindra Jesosy tamin'ny fitondranao ny fiainanay
tianay tokoa ianao Jesosy dia mbola apetraka ao ampelantananao mandrakariva ny mombanay rehetra. Fantatrao fa hainao ny zavatra rehetra Jesosy. Dia manolotra ny ampafolo-karena 3 alina ariary ary dia misy koa ho an'ny dada 2 alina ariary mifitambaran'izany 4 alina ariary. Tsy misy soratra 10 ariary. 5 alina ariary ho an'ny dada Randrinatoandro amin'izao anniverseran'izao. Miala tsiny dada fa dia tara vao mantanteraka izany engake ho ela velona ianao. Farany Jesosy misaotra anao izahay fa dia mbola natratra indray ny taom-baovao ity. Jesosy mangataka aminao izay mba omeo fahasalamana io mivarotra izay ataonay ary ny fianarana mity sy miarova any Ambatondrazaka any. Dia apetraka mandrakariva ao ampelantananao ny fiainan'izy ireo. Manolotra vola 5,000 ariary mangataka vavaka avy amin'ny dady izahay. Dia toy izay ry havana ny voady izay nataontsika tamin'izao fanompoam-pivavahana izy voalohany izao midika fa dia mamaly vavaka antsika Andriamanitra. Nisan'izany tato amin'ny rez-de-chaussée dia 47, tao amin'ny premier étage 18, deuxième étage 10, tany amin'ny 4e étage 8, fitambaran'izany 83 320 voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Sotra to dia manentsika elora moa tsika azavady ny tia antaniko tsara ty zaho izy nanofo hoe maty lay neny faranay any ambanivohitra. Mbola velona ve neny fara io zao sa fa maty? Raha mbola velona hoe neny fara tsangano tananao tsy ato. Sa any mirina voalohany izy any mirina faefatra maty, mbola velona ve neny fara io sa efa maty? Raha velona pirety nijironareo hoe ay mbola velona. Raha mbola velona neny faranareo nofinofo maty maimbo be io dia teneno mihitsy izy fa ho faty. Ampy be bao izy. Avy avao izy dia nanosinysy lamba nisy biby mainty be nanentsika izy dia tsy hitako tsony izay ny hafarany. Zay tenenoika ny neny fara. Ay, mety hoe pasero fa misy olona maniry mafy mihitsy atao batisa nefa izy efa kamboty reny, nefa ny zareo mbola mpianatra efatra mianadahy, zareo nefa mbola tsisy vita batisa dia te maniry mafy atao famaheno hoe misy batisa faobe atao ntana atao batisa mihitsy zany faobe zany mbola tsy vita batisa dia tongava atao batisa mihitsy. Za dada nanao voady tamin'ny 3e hoe rehefa afaka BPC dia hiditra mpiandry, afaka segonda koa dana miditra mpiandry, aingana dia aingana fa manjary mandainga amin'i Jesosy. Za dada misy diabeta be, rehefa misy diabeta be ianao dia misy dokotera ny diabeta eto amintsika, ara somary miaina ianao dia izy ihany no miteny aminao hoe zao atao, manatona kely ny dokotera ny diabeta etsy faravotra ianao. Ay, tia nofo hoe nahazo valim-babaka tany Jesosy ny hoe dananao manompo aserany amin'ny bypass miona amin'ny dady reny efa misy bypass izy efa misy anankiroa dia tsy fantatro hoe bypass ho azy nametrahana anao raha tena niatsanao Jesosy. Dia nisy faty teo ambony fandriana io tiandray nanofo izy fa nisy faty teo ambony fandriana ny mamanay. Avy eo ilay izy dia lasa nilatsaka teo ambony latabatra amin'ny bebenay. Mariko fa izay dia miaraka mipetraka amin'ny trano bebenay. Ilay faty mifono sady efa maimbo be no hitako nitsotra teo amin'ilay latabatra fitaratra eo ampovoan-trano. Izasy bebako ilay dadatoko tao amin'ilay trano
ary nobataina izy mianaka lay razana sady nyteny izy hoe antsovy mamanareo dia lasa ny antso amin'ny mamako hoe maimbo be ty mama etsetraetsetra zay da io ndray jerosana misy faty teo ambony fandriana andry mamanay avy eo lay izy dia lasa nilatsaka teo ambony latabatra ny bebenay mariko fizay dia mianaka mipetraka ho tranony bebenay lay faty mifono sady efa maimbea no hitako mitsotra rehefa manofotsika rehetrarehetra fa misy maty eo ambony latabatra tsy fantatra hoe nizaniza maimbo be dia satria voaingana matoa zany a le faty mbola maimbo be dia voaingana na siny olona ody a io latabatra zay ipetrahany io razana io a sy le inakoso zay le latabatra dia ary teza koa moa le misy izy teo hoe eo amin'ny misy latabatra kely raha vao mahita fitafaty mihitsy eo ambony latabatra ka maimbo be dia io latabatra io kosehanainganainganainganaingana amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'ny Jesosy fa voana sin'olona ody maimbo ody io ary maty anareo no mbala tsy manao an'izay nareo mihitsy ny tiany vonoina ho antsika rehetrarehetra zany ary ambony seza indray izy dia le seza kokolorona latsaka amin'ny tany izy dia le tany mihitsy le gorodona no sasana nakatenon'izy Isaia 61 inona ny dikan'izany mariko fa mikasa hividy rehefa hividy tany tsika makanesany amin'ny domaine aloha manontany be dia be ny pisoloky ary miady any amin'ny tribunal mandritra ny taona maro anao vereo mivolanao any aloha ny manontany voalohany hoe ty tany ty numéro zao titre raha titre sao dia efa nisy ny vidy any anao no hitany hoe efa nisy ny vidy io tany io na manontany keo any amin'ny maire any amin'ny commune any misy mle efa nisy ny vidy io tany io dia anao koa ivarotany fanondroany dia very ny volanao fa miady any amin'ny tribunal ny afarany io ty ilaiko tena somary lasike raha fotoana za dadana nofo hoe maty ny vadiko dia rehefa nandevinazy ony zay dia hitako indray izy mivoaka sady nanao gantanana an'ireny tahaka ny maty reny teo ambony latabatra nisy azy tao an-trano dia nanontaniako hoe fangamo ianao tsy efa maty dio izy hoe avy aty fa lasa mihitsy za zao hoe fa miverina indray dia za ny teny hoe ataovy maty sa fizay mianaka ane ka malahelo be anao mihitsy taitaitra za ary izy misakambina anahy mariko fa sampana izy dada fa tsy anao sampana intsony nohony izy anontaniako nay io vadinao no fisinao maty eo hoe mbola velona tsangano tananao mbola velona ve aiza any aminareo première tasy aiza mbola velona ve le vadinao ty manontany ty raha mbola velona izy dia asehon'Andriamanitra anao mihitsy satria izy tsy mety manao sampana tsony zany lazainao ato dia malahelo Jesosy ary dia mampitandra anazy izy fa ho faty mihitsiny rehefa tsy miverina manao sampana zay teneno izy zao dia zao fa ho faty mihitsy izy rehefa tsy manao sampana fa malahelo Jesosy fa ny sampana ny efa nahazo teny mamy tamin'i Jesosy mihitsy ohatra ny votsitra zany lay fanekena nataon'i Jesosy za dadana ny nofo devoly tamin'ny vehivavy anankiray ny lalaody teo amin'ny fivarotany lazaiko izy hoe
tsy menatra ve anao milalony ody hoe tozy izy hoe tena zay zazakely iko ve dia mba ananatra anahy dia nikendainy dia nandraoka dia vola 12 taona hony izy eny 12 taona raha 12 taona ary ianao miankina amin'ny klasinao raha 12 taona ianao classe de 7e dia any amin'ny ankizy anao zany mianatra mpiandry fa tsika tsy mbola mianatra mihitsy aloha zao raha tsy vita ny feonamben'ny mpiandry ina moa androany amin'ny heriny androany zao fandraisana 2 dia herinandron'iny amin'ny mpiandry dia herinandron'iny amin'ny mpiomana aorianan'izay tsika vao miresaka ny fidirana ho mpiandry sotra tompo zay ary fa dia tsangana am'izay tsika hivavaka dia misaotra ny Jesosy tsika mizany zavatra afatra be dehibe fananganana ny rava izany Jehova ray malalao zay ao andanitra elo ny fivavahako ataoko amina fa Jesu Kristi zanakao tena suruna vavaka sika Jesosy misaotra anao afa tsy sasatry ny mananatra anay ianao zany ny pirofo fa tena tianay ianao mananatra amin'izay rehetra amin'ny verin-dalana ianao fa afaty ianao ny fiverenan-dalana vavaka ho an'ireny zay Jesosy mba hitsangana vaovao indray le rava fa malahelo ianao hainao zany Jesosy hainao ny mananatra azy amin'ny alalan'ny nofy saotranao mampafantatra anay fa isak'izay maheny fofona maimbo zay ka ao an-tranao na sin'olona ody zay na ny latabatra na ny farafara na ny seza eny na dia ny gorodona aza sotra Jesosy zany ane Jesosy milaza hoe tsy makany aminao mihitsy hoe raha tsy afaka ireny ody ireny dia ho verimaina daholo ny vavaka nataonay teto am-piangonana sotra Jesosy tena mijery anay foana tokoa ny masonao ka dia misotra anao zahay ankehitriny Jesosy be dehibe rena vavaka be dehibe tamin'ny voady reno reny Jesosy apetraka ampelantananao daholo satria no nilaza hoe raha vao tsy mbola miantso akory aza ne ianao efa tonga hamany olana nenao Jesosy araka ny fitiavanao anay fa tonga amin'ny fotoana tena tianao indrindra zay Jesosy le vavaka ray minitra le vavaka ray minitra ataonareo amin'ny andro alahady ho ianao Jesosy eno anatonako anao ary eo nitahiko anao sotra Jesosy zava-dehibe aminao ny fahatongavan'eto ka dia mangataka anao a Jesosy noho ny fitiavanao zay fantatro fa tena be dehibe indrindra mamindra fo aminay dia mangataka anao a Jesosy mba ho tonga eny amin'ny W tsiraray avy hatrany amin'ny rina voalohany faharoa ary fahaefatra sotra Jesosy tanterao Jesosy ny tenina hoe handinidinika anao tahaka ny fandinidinika ny mpiandrondronyondrony
reo izy Jesosy fantatro ny marary, fantatro ny fanafodiny zany, fantatro ny milatsaka ny ranomasiny reny ondry reny, ary fantatro ny marary aminy sy ny tsy ampianina. Zay no mahafaly ahy Jesosy, tsy vitanay mpitandrina rery na mpiandry na mandinidinika nyreny marary rehetrarehetra reny fa eto am-piangonana anao mahay mandinidinika ny olana rehetrarehetra mahazo azy. Noho ny fitiavanao ara Jesosy hoe tahita ny endrikao dia efa nahita azy ianao zao. Sotra Jesosy, tadidio zany endriny zany Jesosy. Ianao koa no teny hoe tandreny feonao ka dia azafady Jesosy 2 minitra mba iondrika kely ianao. Sotra Jesosy, bitsibitsika aminao ny mpanomponao tanteroarany teninao fahiny hoe inona ny tianao hataoko aminao dia ianao ny vavaka rehetra Jesosy. Sotra Jesosy, voaraina ilay vavaka tianao indrindra, tsy isy dia voly anelingely eny an-dalana anavatsava neny abakabakily ianao fefa ny ampelantananao Jesosy. Raha misy azonao atao Jesosy, mpanompony izay, aza dininao zany fa manompo anao izay isak'izay miangona eto, mandany vola mankarenara miazakazaka manao ny asanao. Ka raha mba misy azonao atao Jesosy dia valeo reny vavaka reny. Mpangataka manko izay Jesosy, mangataka tahaka amin'ny mpangataka rehetra hoe Jesosy ianao ny vavakay. Ny anaranao Jesosy no angatana izany, rainay izay ny an-danitra mba ny anara tonga ny fanjaka atao any isika etiatahaka ny an-danitra meonay noho ny anina saza manao ary mamela anelokay tahaka namelana izay meloka taminay, ary za mitondra amin'ny fakam-panahy mpanafany amin'ny ratsy hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Ray sy nitsodrano ho Jehovah tompony maro aminao, zany eno Andriamanitra ao aza merikerika ntsony, aza mitady hafa intsony, zay ihany no afaka mamonjy anao sady miaro anao. Anoranao izay lalakalenao mamo ary tsinjo anao no masoko, sady Jehovah no miteny ary za no miteny anao isanandro ndray mpimaso monjana nadoloka anao fa mandrakizay kosa ny famondram-poko aminao. Sotra tompo, anao nideranao ny aza, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina Jehovah tompony maro, endrika voninahitra tany rehetra amin'ny tanteraka tokony izany amin'ny anarana resany zanaka ary fanahy masina. Tesa mimaheresana.
andanitani yaraka ifali sikarete zao wavunze virafiderana sifakalazana anakuagu kerandanita ewaze emarube fabrika anahane walaza yarami rairawe funina itahane wana sesoso vifalinatani arabuna mami tumiangatika sanimepaka wakuvunzikana bahu tuliainanau akafanandai umajatiza nitani yaraka ifali sigarete zao wavunze virafiderana sifakalazana anakuagu kerandanita ewaze emarube Fabito tanahane kalaza yarami taihawe funina itahane wana sesoso vifalinatani arabuna mani tumiangatika sanimepaka wakuvunzikana bahu tuliainanau akafanandai umadakiza na hachacha raneni yanjupi faliambe ni sauchade nasiria zanu atulucha fafamuze nanuna tusaka wanayange Sule sausotiza Retumbura Juzaimba Iana Naiti